Tafaraka re isika ato anatin'ny fandarana miara-manonja amin'ity fotoana ity ary dia arabaina ianao tsy akanavaka mihitsy na ho an'ny ato toerana na ho an'ny anyvelany dia miaraka eto isika mandritra ny ora roa mahery eo hitondra famakavakana, hitondra vaovao, hitondra fanehoan-kevitra maro samihafa ao anatin'izany fotoana izany. Mazava loatra fa eo ny mpamakavaka anisan'izany namana faniry raha zafy manantany efa eto kaiky eto eo ihany koa ny mpandray anjara hafa tsy vahiny mihitsy izy ireny fa efa tompotrano mihitsy ary tsy izy vihina amintsika intsony. Anisan'izany ohatra ny député Rastany izay ho avy eto ihany koa izany député izany hitondra famakavakana sy fanehoan-kevitra maro samihafa fa mialohan'ny tena hoe hidirantsika amin'ny atsipiriana dia omena anao hatrany ny atao hoe mety ho endrikendriky ny fandarana. Misy resaka ao momba ny hoe ny redynamisation ataon'ny tiako Madagasikara any Antsirabe izay amin'ity anio ity no anatanterahana zany. Eo ihany koa ny fionana lehibe ihany koa zany ataon'ny RMDM mbola ao Antsirabe ao ihany koa fa raha mpitso mbola hidirany namana faniry misy kokoa aloha no momba zay fa dia omeko azy avy hatrany ny fanohizana ny fotoana eto amin'ny miara-manonja. Eny ara de miraba Rina Rabe Mananjara, miraba ny teknisianina rehetra ty maraina ny zoma fa 10 septambra ity tafaradalana tokoa tsika satria dia isan'andro zany dia miantso foana ny anaran'ny ray eo ambony mba hahazo azay fitahina sy tanjaka izay dia miraba antsika menakavy nahazo an'izany fitahina sy tanjaka lehibe zany de mbola natratra ty androany zoma fa 10 volana septambra 2020 sy 2020 Rina Rabe Mananjara ary dia miaraba antsika rehetrarehetra naiza toerana misy atsika zay manaraka ny miara-manonja dia miraba atsika rehetrarehetra zany ny ekipan'ny miara-manonja rehetra efa nambara ny Rina Rabe Mananjara teo fa ny famakafakana ny fizarana ny vaovao samihafa hoentsika eto ary ny fandalinana ihany koa amin'ny zavatra tsara ho fantatra eto anivon'ny firenena dia ho resahana io zany rehefa aveo efa any ambadika any manao ny fanomanana samihafa ny solombavambahoaka ny Madagasikara zay voafidy taon'ny boriboritany faharoa dia Randrena Soa Stanislas na député Rastany araka ny fahafantarantsika azy iara-dalana amintsika izy rehefa aveo raha tokony izy ihany koa dia tokony ny ara-dalana amintsika ny député Andriamampandry Todsoa voafidy teny amin'ny boriboritany fahenina fa noho ny adidy amanandraikitra zay nahavoatazona azy moa zany dia nampitondra ny fialatsiny ho antsika izy fa tsy tafaraka izy zany androany ato anatin'ny plateau ny miara-manonja betsaka reo zavatra miandry azy satria dia mpampianatra mpikaroka mpampianatra akoatran'izay amin'ny solombavambahoaka Madagasikara azy dia olon'ny fiarahamonina ihany koa député Todsoa dia maro reo andraikitra zany zay sahany eo amin'ny tontolony zay fampianarana sy reo fiainana miaraka amin'ireo vahoaka any amin'ny boriboritany zay na voafidy azy ka reo anton-javatra vitsivitsy ireo zany dia tsy maintsy nandraisan'izay andraikitra samihafa zay androany dia tsy tafaraka tamintsika izy fa mino isika fa amme fotoana ho antsika amin'ny herinandro ambony ny député Todsoa satria dia lina marobe foana isika rehefa tonga député Todsoa amin'ilay zara fahalalana zara fahaizana sy zara hevitra zay avany aminy zany no raha tovintsika atao anatiny ty miara-manonja ity ary zany mampiavaka an'izao fandarana zay ataontsika izao satria miezaka manao an'ilay hoe information éducation itsika ary manao ana analyse de la situation arakaraka ny fivoarany raharaha ka anisany nahazotsika feedback marobe zany Rina Rabe Mananjara hoe tohizo le lafin-javatra ohatran'izay satria dia mba mandrato zay azo ratoviny zay mba mandray zay fahalalana zay zarantsika dia misaotra betsaka atsika rehetra amin'izany
feedback avy any amintsika izay ary everitsika fa isy ny fotoana indray mbola hivalapatra amina aloha hevitra hafa indray tsika zany miaraka ny député Tojoa ity tontolo ny fampianarana ity tena mila ifampiresahana aminy mihitsiny zany satria betsaka ny zavatra tokony mbola hodiniana amin'izao fotoana izao ny resaka fitantanana ny raharaham-panjakana ihany koa dia mikorotana mihitsy ny amin'izao fotoana izao ary voakorotana olana zay eny anivon'ny fiarahamonina politika ny ao anaty fitondrana dia mila ifampiresahana zany amin'ny député Tojoa hoe ahoana ny conduite anatina lafiny zavatra tahaka ireny ary ahoana ny afahana mizara ny fahalalana sy ny sisa za moa amin'ny ankapobeny dia adefitra tokony velarina sy tokony horesahana zany fa tsy izy rery ihany fa ny namana rehetra ny solombavambaoaka antsika ihany koa dia mezaka mizara araka ny tandrifiny satria dia samy manana ny maha izy azy ireo solombavambaoaka antsika ireo zay ny amin'iny amin'ny ankapobeny zany fa efa nambarany rina teo moa zany ny any Antsirabe dia mivombonina zany tsika any Antsirabe ihany ny amin'ny redynamisation zany anio amin'ny 10 ora maraina ao amin'ny CDA vato fotsiny ho ana tanterahana amin'izany ho an'ny antokotiko Madagasikara raha pitsy kosa ny feona ny RMDM ho resahantsika izay rehefa avy eo fehefany toerana any avokoa reo mpitarika ny RMDM manahatra amin'ny tanora RMDM raha dia efa any toerana any fa anaovantsika aloha zany kopakopa-tanana ny any amin'ny district Anamparafaravolo any Rina Arabe Mananjara ny équipe andro tonton Raex zay mpitarika ny RMDM any amin'ny district Anamparafaravolo sady mpanetsiketsika ihany koa zany ho an'ny fampitanany vaovao samiasa zay avy any toerana makaty amintsika sy avy aty amintsika ihany koa tonga any toerana ary dia vaovao mahafaly koa ny azy satria dia nisy karera vaky indray akoatra ny any Andilana zany Rina Arabe Mananjara efa nresahantsika teto ny any Amboavory hoe nisy safira hita dia ao amin'ny commune Beanana indray zany sy commune Ambojanahary dia misy an'izay fahitana karera izay ary misy vato ao anatin'izany moa zany mazava ho azy rehefa miresaka karera dia beryl, safira, rubis zay no ao anatin'izany karera zay hita izany indray zany commune telo zany no hitrangana zay nefa misy mitrandraka ao anatin'izany raha fampitambavao azy sika dia ao anatin'ny commune Beanana hoy isika Ambohijanahary, Ambohivory akoatra ny any Andilana zay efa malaza dia malaza mihitsy ny amin'izao fotoana izao ny resaka beryl sy ny resaka rubis tena manana fitahiana nomenjanahary Madagasikara ary zany vato zany dia azo lazaina hoe fitahiana ary matoa ny vahoaka mitrandraka izany mahita izany dia azo fitahiana ihany koa zany ka zay lafin-javatra zay mba arindra arak'izay hoe tena misy tombotsoa ho an'ilay commune sy ho an'ilay vahoaka izany fahitana zany lalam-bato vaovao izany ao anatin'ny commune zay nresahantsika beryl, safira, rubis zany vato mahoraka any amin'izao fotoana izao ary miasa mafy arak'izany mponina any amin'izany toerana rehetra izany ny akoatr'izay angambany dia ny fivalian'ny fanadinana baccalauréat Rina Arabe Mananjara dia arabaina zany reo zanaka malagasy rehetra zay afampanadinana ary ometsika ihany koa ny mahireza mbola hanohy sy hiatrika hatrany ny fianarana ireo zay tsy afaka zany dia metsika ny fakahirezana samy hafa izy ireo zany moa dia azo lazaina hoe mbola mazoto ny ray aman-dreny ary ny zanaka ihany koa dia tokony hiezaka hatrany satria ny fianarana tena zava-dehibe zay amin'ny ankapobeny aloha zany Rina Arabe Mananjara fa hiady hevitra resaka politika tsika rehefa avy satria mbola misy ny zavatra ho resahantsika maromaro fa omeko anao aloha ny fanovizana ny fandarina resaka ara-tsosialy ty Rina mila resahana mihitsy indrindrandrindra ny tontolon'ny vary tontolon'ny vidinentana amin'ny ankapobeny zay tokony edikevitra mihitsy amin'izao fotoana izao nahita ihany manko tsika hoe nisy prix zay ny feran'ny fanjakana amin'ny vidy menaka dia hoe 507 ariary ny menaka 2 litatra zany soja io dia hoe zay zany no vidiny zay ny feran'ny fanjakana amin'ny alala ministeran'ny indostria sy ny varotra sy ny fanjifana dia kaka ihany tsika mieritritra hoe ny soja ny mora kokoa mihoatra ny tournesol satria karaza menaka roa moa zany fampiasantsika amin'ny ankapobeny eto Madagasikara dia ny menaka vokatra amin'ny soja sy ny menaka vokatra amin'ny tournesol ka raha ohatra hoe manao 500 sy 7 arivo ny menaka zay vokarin'ny orinasa
Saïta avy any Tomasina zay resana amin'izao fotoana zao hoe zay no miferan'ny fanjakana de ozy tsika hoe tsy de lasa lavitra mihoatra ny vidiny teo aloha zany satria ny vidiny teo aloha dia teo amin'izay 707 ka hatramin'ny 7 zay ihany ny vidiny zany soja zany fa tsy de tena zay no nandraisan'ny rehetra fa hoe ahoana ny nidinany menaka iny anoany amin'ny 9 anoany na 5 satria menaka nanomboka taty amin'ny 4 na 5 zany vao tamin'ny heritaona Rina Rabemananjara kanefa nitangana zay tsisy dikan'izany tsy manana vahaolana ihany le fanjakana fa miodikodiny eo fotsiny izy de lalaovo moramora eo ihany le vidiny entana de tehiteny izy miimposer ny fanjakana amin'le vidiny entana fa mbola toy ny vidiny taloha ihany zany ary vao maika ary zany niakatra fa tsy mbola nahitana vokatra tena hoe fidinana arak'izay tena andrasany be sy maro Rina Rabemananjara. Marina mihitsy zany tenen'ny namana faniry zany satria ilay fahasiaranana zany mipetraka foana raha amin'izay le resaka hoe vidim-piainana isan'andro zay tsy maintsy atrehan'izay tsy maintsy tenenina foana io resaka vidim-piainana io na mety hoe misy sofina madilo ary ny ambadimbadika any hoe efa misy ny ezaka sensisa fa ahoana mbola tenenina fana tsy maintsy tenenina io satria ny zavatra iainana isan'andro aloha de mbola tsy ao anatin'ny atao hoe tena fahazahoana ny fiainana tokony araka ny tokony ho azony ny tokantrano malagasy isanisany ka izay no antony fisiny itony miara-manonja itony ary rehefa zavatra tsy mety de tsy mety izay le hoe tsy maintsy ilana fahasahina ny milaza n'izay zavatra tsy mety izay satria raha ohatra ka tsy mety lava eto foana no iainana dia tsy misy fandrosoana mihitsy kanefa iza moa no tsy maniry an'izany hoe fandrosoana izany. Ny resaka menaka ny namana teo ny resaka vary ihany koa dia ny zavatra hita zany zao amin'izao fotoana de hoe manao atao hoe fihetsika ny eo anivon'ny fitondram-panjakana manao fihetsika izy eo ohatrany hoe tsy tokony ohatran'izao ny vidina menaka amin'ny vary de hoe io fa efa nanafatra vary indray zany mba hoe amahana ny olana ny zavatra tsapa nefa ao anatin'izay rehetrarehetra zay de vahaolana tselika foana no hita sy iainana eto amin'ity fireneny ity raha vao misy olana dia vahaolana tselika fa ilay atao hoe tena vahaolana maharitra izay nampanantenaina tany amin'ny propagandy nentina nandresen-dahatra ny olona androtsabato dia tsy arakarak'izay zavatra miseho amin'izao fotoana izao raha miresaka hoe PPN tsika resaka hoe menaka izany na menaka io na PPN io na PPN inona ny zavatra tena misy ane de le fahefa mividy mihitsy no ambany ilay fahefa mividy dia miankina ihany koa amin'ny lanjan'le vola izay entina mandeha miantsena satria na mpidinina atao hoe midina ary le vidinetana zany tsy takany teo aloha fa le fahefa mividin'le olona memidina ny valeur an'le ariary memidina de inona koa ny dikan'izany ny eo ihany eo na vao maikara me mahantra fa lizy mantsy ohatrany hoe jerena maimaika jerena tapitapoka de hoe io fa ferana ny vidin'ny PPN raha hoe raisina zao menaka araka ny teneny namana faniry teo tsy de zay fotsiny le izy fa mila jerenao mihitsy ny any amin'ny fototry ny aretina amin'ity raha ty amin'ny resaka sosialim-bahoaka ity dia maivana de maivana ny ariary tsisy valeur le vola ariary tesitra ho atsika sady malahelo raha itenena hoe le ariary vola boritra raha pitaina amin'ny vola avy any velany kanefa zay no izy mampalahelo maheno an'izany satria raha vao miresakitsika hoe ariary dia vola malagasy zay fa io le ariary io mihitsy mialohan'ny idirantsika amin'ny hoe vidim-piainana mialohan'ny idirantsika amin'ny hoe vidina menaka vidina vary vidina lasanjy sy ny sisa fa le vola ampiasaintsika mihitsy no maivana manoloana ny toedrara manoloana ny hoe toekarena maneran-tany zany satria na tiatsika na tsy tiatsika de amin'ny alan'io volantsika io no hividianantsika zavatra hividianany tokantrano zavatra raha nafatra zavatra vanivelantsika de amin'ny alalan'io no hividianantsika an'ireny zavatra eny malitsika teto ny resaka fanafody lavabe mihitsy ny fanafody mantsy io somary atao hoe zavatra miavaka ihany izy io satria misy zavatra kipitsopitsony hafa mihitsy zany izy
izy io raha oarina amin'ny hoe zavatra tsy faina afa satria mifanafody ihany koa tafiditra anatin'izay hoe zavatra tsy faina izay fa ao anatin'izany dia betsaka ny fanafody tsy maintsy afarana misy zavatra zany tsy maintsy afarantsika avy any velany inona ny anafarana azy tsy maintsy ny volantsika ny eto toerana no anafarana an'izy ireny ary ny fidiran'ny devise avy any velany eto Madagasikara amin'izao fotoan'izao so dia tsy fantatsika fa mihisatra eo ihany koa moa ny corona dia nefa ilay vola ariary izay ampiasaintsika eto vola malagasy dia mbola miankin-doha tanteraka amin'izay hoe fidiran'ny vola fahiny zay zany ny resaka hoe tahirom-bolamena tahaka ny any amin'ny firenen-kafa izay ahafahana ihany koa zany ahafahana mampahazo aina ny vola eo amin'le firenena ny eto amintsika aloha dia manahirana be ny miresaka azy satria tsy arakaraka izay tena hoe tokony ivoaka eo zany no fantatra fa dia karazana mbola chiffre mbola manjavozavo tsy tena misy mazava tsara ny momba ny zany resaka volamena zany kanefa zany dia miantoka tanteraka mihitsy ny fahatanjahany vola ariary ka itsika zany raha miresaka hoe vidinentana ao anatin'izay rehetrarehetra vidim-piainana vidinentana dia tsy maintsy miresaka aloha tsika any amin'le resaka vola satria vola no entina mividy an'izy ireny zany ao anatin'ny izay ihany koa dia tsy vova ilay olana any tsefatsefany any mandra-pahatonga n'ilay entana any amin'ny tokantrano raha iresaka menaka sika io ne tsy vitan'le hoe priana menaka ery amin'ny mpivarotra ery fotsiny fa misy lalana be dehibe zany andalovana iny zay vao tonga ery amin'ny talatalana izay fivarotan'ny mpivarotra ery ao anatiny ao no misy zavatra tsy voafe maro be mihitsy fa ny mpivarotra ihany koa dia tsy afaka hivarotra fa hatiatoka na inona tenentsika satria io ihany koa mba fivelomana zany fa akoatr'izay nefa dia le mpanjifa ihany no tena hoe mizaka ny farany zany aty amin'ny izay le resaka hoe fanjifana zay rehefa lafo ny masokarena ary zay foana ny tenen'ny mpivarotra io masokarena io be dehibe ny zavatra ao anelanelana io fa rehefa lafo ny masokarena dia tsy afaka hivarotra zavatra ambanin'ny masokarena zay laninay izahay any zany mila jereniny tompona andraikitra ao anatin'izay le lalana tsy maintsy izoran'izay mandra-pahatonga eny amin'ny mpanjifa any misy olana ary io no tsy vova mihitsy hatramin'izao tafiditra ao ny resaka faratsiny lalana raha ohatra ve ka entana tokony ho tonga ao anatin'ny adiny enina ohatra any amin'izay ialany any lasa adiny 1.2 zay vao tonga dia misy fandaniana amboniny zany ao anatin'izay raha resaka faratsindala mihoatra ny tokony olaniana ny gazoal na ny lasantsy misy fiatraikany amin'ny resaka zavatra marobe ny sakafo eny an-dalana sy ny sisa dia rehefa mivarotra amin'izay le mpivarotra zany dia tsy maintsy mivarotra amboniny masokarena izay laniny izy manoloana an'izay rehetrarehetra na etanininy io na etaniny anjarany zany mama an'ilay olana ao anelanelany eo anjarany fanjakana no mama zany anjaran'ny fanjakana ny mamaha zany resaka hoe faratsin-dalana zany ny mijery an'ireo kipitsopitsony rehetrarehetra mba tsy hahafahan'ny mpijirika sy mimpanelanelana mahazo aina be loatra satria manjary ireny zany no mahazo aina fa ilay asaram-babe bahoaka izay mpanjifa no atao hoe mizaka ny tserany aina ny mpivarotra moa ao anatin'izay ihany koa fitadiavana ihany koa ny azy dia tsy maintsy mijery izay mahasoa azy izy ao anatin'izay rehetrarehetra vokany tsisy vahaolana tena azo sapaitanana amin'io resaka fanjifana io fa ny eo ihany miodikodina dia misy ny vahaolana fa tselika foana tsy maintsy ho asitsika resaka ihany koa zany momba ny vary satria hoe misy fanafaram-bary izay nataon'ny fanjakana dia hoe io dia vahaolana vonjomaika ihany io tselika afa-tsy hoe atao hoe avita hoe arak'izay hoe tokony ho izy akory fa hoe noho ny olana arabary eto Madagasikara dia misy ny fanafaram-bary avy any ivelany zany dia hoy isika hoe io ndray zay indray film efa nandeha zany ary lisy tena film efa nandeha tokoa satria raha ny resabary araky ny fanazavany efa lava be no entin'ny député Rastany teto dia tsy tokony hanafatra vary zany Madagasikara ninona tenentsika eto tsy tokony hanafatra vary i Madagasikara
ary zany hoe fanafarambary atao vaolana tselika zany a de tsy izay a no tokony ho izy a fa ny raha ohatra hoe misy ny olana momba ny tontolo ny voary de vaao a le olana ato anatiny zany zay zany no tena fipetrany fa matoa zany mbola misy fanafarana vary de tsy voava lay olana zay miainga any amin'ny tatsaha maninona raha le tatsaha malagasy ny karakaraina maninona raha ireo le hoe ratsamangaika ao anatin'io tontolon'ny vary io no karakaraina atao zay ampiva zany an'izay olan'izay fa ianao ane raha mividy vary misy ohatra zao hoe mividy vary manafatra vary any Inde ohatray fa nga io fanomezana fa tsy maintsy vola miala amin'io ary vola makaisa de ny indianina indray zany no mahazo vola indray ny pakistanais raha avy any Pakistan le vary raha vary avy any Chine raha vary avaiza de reny indray zany no mahazo hoaina ao anatin'izay rehetrarehetra zay kanefa tompoko firy moa nisantsika malagasy ndao ataontsika hoe eo amin'ny 7 tapitrisa na 9 tapitrisa amin'izao fotoan'izao ary firy nisan'ny indianina ny vahoaka any Inde amin'izao fotoan'izao efa nanika amin'ny miliara de zany ara zany firenena zany mahavita mamoky ny vahoaka ao aminy ny tsika zay 10 tapitrisa 9 tapitrisa 7 tapitrisa de tsy mahavita mampinambary andreo vahoaka reo amin'izay zavatra avokatra io le hoe produit locaux zany am'le avokatra eto amintsika tsy vita izany rehetrarehetra zany efa ny tany midadasika ny sika mbola vitsy zany 7 tapitrisa zany mbola vitsy kely zany raha oharina amin'ny velaran-tany eto Madagasikara tsy voava ilay olana dia aloha tonga de tsina ny resaka hoe efa hotely taona zao ny ity régime ity zany no eo amin'ny toerany tsy hoe roa taona sy tapany zany fa efa hotely zao satria ty 2021 ty efa namany tsisy tsony ty efa tapitrako zao fa septembre octobre novembre décembre inona ny magie vita ao anatin'izay tsy sarotra be aloha ny nino an'izay fa raha tao anatin'ny telo taona no tena nisy hoe tena finiavana ama ny olana momba ny vary io mety tsy zao mety tsy hoe manafatra tsony zany tsika fa kanefa ilay fikarakarana zany reo olana anetsefatsefany rehetrarehetra any io no tsy misy ary io vary io araka ny fanazavana zay noentin'ireo manampaizana momba azany de mandalo lalana be be vao tonga any Mbili ampinana mandalo lalana be dehibe izy io vao tonga any Mbili ampinana miainga any amin'ny famafazana masom-boly any amin'ny resaka fikarakarana tanimbary any amin'ny resaka zezika any amin'ny resaka lakandrano any amin'ny resaka fanafody satria misy biby koa n'izy ireny mihinana de mahatonga ny vokabary tsy ho tsara any amin'ny fikarakarana isan-karazany sy ny sisa izay vao tonga any ampinana zany ilay vary ka ao anatin'ny telo taona ve dia tsy mbola hita ihany ny atao hoe vaolana ao anatin'izay fa de fanafarambary avy any velany foana no atao zany de io ane rehefa atao zay zavatra zay lasa tanatana vava fotsiny zany reo tatsaha eto Madagasikara de ahoana zany momana itony fa dia ny any ivelany ray no matavy ao anatin'izay rehetrarehetra izay ny filoha dideratsika tamin'ny fotoan'androny de nisy oatra mibaiko pitolomana ny teneny mihitsy ny tena moa tamin'izany mbola kely tamin'ity resaka bary sy resaka sakafo ity de zao ny teneny no hoe ny firenena matanjaka amin'ny taona 2000 dia izay firenena mahavita mamoky ny vahoaka ao amin'ny ary manondrana ny ambombavany makany velany inona kay ny ambombava ondrantsika amin'izao fa tsy mivary ny indianina indray no ampidiritsika eto nefany tamin'izany fotoana zany efa ataoko hoe tany amin'ny taona 5 tany no nivoizana an'izany zao tsika 220 tompoko tsy mbola afaka miaina n'le antsoina hoe autosuffisance alimentaire hoe mahavelo tena eo amin'ny resaka sakafo ary aloha tsorina mihitsy fa maro isika malagasy no miteny hoe raha vao tsy mihinam-bary ohatra ny tsy voky na lefanao daholo ary ty karazan-tsakafo rehetrarehetra sy any ty tsy teny le teny anankiray manahirana fa mbola hafa ihany vary ary vary
miaraka amin'ny loka ihany ko fa tsy hoe vary maina be amin'izao de anina fa zay le hoe toe-tsaina amina vary zay a izay mbola mipetraka zay eto Madagasikara izay nolovaintsika tamin'ireo razambesany ray aman-dreny tany aloha ka aiza moa ny antsika amin'izao fotoana zao ko ny tambary efa tena hoe no ajariana nandritra ny taona maro tadaviny sasany ho totofana indray ary betsaka ny tambary no simba amin'izao fotoana zao noho nylay fahasahiranana ny sasany moa tsy manam-bola de amidy ny sasany noho nlay hoe vola aingana dia anaovana nireny briky reny tsisy miteny mihitsy eto hoe ratsy ny fanaovana an'izany fa mila tsinjovina ihany koa zany ilay famokarana marina fa mbola malalaka ny velaran-tantsika eto Madagasikara na amin'izay tontolo fambolena amin'ny akapobe zay mbola afaka manao ihany koa ny resaka vary tanety zay ataletany député Rastany io vary tanety io satria misy masom-boly spécial hony amin'izany dia mandana mankany aminy raha tsy mahay ary rehefa tsy voafe le izy dia mila miaiky hoe tsy voafe ity raha ty fa tsy le resaka hoe fasady foana endrika ivelany foana natao mirentirety nefa ny vahaolana momba vary ary tsy voava resaka hoe aloatra dadasika zany sopotry Madagasikara ny any maro voay sopotry Madagasikara mba manahoana ny any amin'ireny toerany reny amin'izao fotoana zao satria ny taona de mandeha hatrany tsy misy mihitsy aloha hatreto ny tena hoe vokatra azo tsapahitanana amin'ny famanany olana fa le olana de mbola mipetraka foana zany misy tsy mahavita ny andraiky mive ao anatin'izany rehetrarehetra zany dia atsika rehetrarehetra no mamaly an'izay araka ny tenin'ny président Ravalomanana an'izay hoe ny olona anankiray rehefa tsy solution de problème zany hoe rehefa tsy vahaolana de lasa miteraka olana le olona ary raha misy tsy mahavita ny andraiky ny eo mitambatambatra olona ray roa telo efatra dimy enina folo zato dia lasa aretim-be zany no ao anatin'izay rehetrarehetra zay nisany traktera tamin'ireny fotoany reny hitantsika tsara teny avoloha teny hoe tena ho aparitaka eto Madagasikara nakaiza daholo zao reny tao aorianan'ny 2009 kanefa raha ohatra hoe tena hoe niasa araka ny tokony izy tena efa zavatra hafa mihitsy no niseho teto nisy mifaninanana fambolem-bary tamin'ny fotoanandrony mbola tamin'ny fotoanandron'ny président Ravalomanana ihany zany ary le nahazo voalohany tamin'izay tadidiko tsara tatsaha vao andrefandrefanao dia nentina nandeha nakany ohatrany hoe zay zany ohatrany hoe mba karazana valisoa nentina nandeha nitsidika nakany Chine tamin'ny am'taona efatra sy roa arivo dimy sy roa arivo tany angamba izay zany hoe tamin'izany tena omena rispo mihitsy ny tatsaha tena hoe inona ny tadiavinareo inona ny marary anareo de miteny reo tatsaha hoe zao marary anay mifandripahalemana tsy misy ahoana moa nafahanay mamokatra hoe ao anatin'ny fahatoniana tanteraka de tsy maintsy vahany zay inona ihany koa izay tsy vitan'ny angady tsony nety raha ty mivavaomana amin'ny tombo ny toerana ambolena zany tsy maintsy hitarina mandeha zany ny resaka angadynombo farafaratsiny fa efa traktera daholo moa zao no ampiasainy ny any ivelany any inona ihany koa ny olana zezika de tsy maintsy vahany zany dia izay olana mitambatambatrazay ilaina ny famahana an'izay fa aizy zany amin'izao fotoana zao matoa zany ny mpitondra mbola manafatra vary de misy olana mbola tsy voava eo ka asa moa raha hoe ao anatin'ny fotoana roviana zay vao amahana an'izany olan'izany fa ataovy ohatran'ny fahaizana nandresy lahatra tamin'ny ritran'ireny propagande reny ny fandraisana andraikitra amin'ny hoe famahana ny olany tatsaha fa raha mbola izao aloha no mitoy dia mbola hipetraka foana io fanafarambary isaky mihetsika fa zay kosa eto de samy teny mihitsy na isika menakavy fa raha voava daholo ny olana izay mianjady amin'ny tantsaha de mahazo rispo izy dia mitombo ny vokabary ary tsy ho lafy mihitsy eo any amin'ny mpihinana any zao misy tokantrano vao nanaovana fanadiadiana namana faniry atram'izay zany le tokantrano de nahavita taona ny vary zany hoe ny vary zay zareo mamboly de nahavita taona manana sopotra izy fa tao anatin'ny roa taona izay dia tsy nahavita taona tsony le vary noho ny
atao hoe mizaka nytserany aina lay tatsaha. Ny président Ravalomanina moa mahafantatra tsara an'io satria izy avy any amin'ny sehatrany mihitsy no nyainga zany ary fatany tsara io fa ny akamaroan'ny mpitondra amin'izao fotoana zao hoe miaina zany hoe fiainana tahantsara zany tsy fantako aloha mety misy ihany fa misasany koa mety tsy mahalala an'izy fa hafa ihany anie lay miaina an'le izy izay vao tena hoe afaka mandroso solution ao anatin'izay rehetrarehetra zay amezana zany namana faniry satria efa hiditra ihany koa ny député Rastany de hoe azo atao tsara ny mama nio resaka olana momban'ny vary io azo atao tsara fa rehefa atao le izy de afaka atao fa rehefa tsy atao koa dia tsy atao ary ny mpitondra fanjakana na izy na iza ny ametrahana azy eo de ny amaolana fa tsisy an'izany mihitsy hoe hiazakazaka eo amin'ny fitondrana dia tsy amaolana azay ny tenen'le manam-pahaizana anankiray zay hoe alao isy ny olana afahana mandrefy ny fahaizan'ny mpamaolana alao isy ny olana afahana mahita ny fahaizan'ny mpitondra fa so anao mieritreritra hoe na ny any arina any zany zay heritreritra ihany koa mbola hitondra firenena any arina any de hoe rehefa tonga eo de hoe hitsotsotra fotsiny fa tsy amaolana misy mission ampanaoviny vahoaka ny mpitondra amina firenena anankiray inona zay mission zay tsy hoe anarana fotsiny io fa ny mitondra vahaolana amin'ny olana zay mianjady am'lay vahoaka ary mitarika an'izany vahoaka zany tsy nataotao any amin'ny lalana metimety kokoa sy tsaratsara kokoa tsy nataotao foana reny resaka hoe fiofana mona resaka leadership sy namandreny misy dikany reny mba tsy hahatonga amin'ny firenena tompoko ho latsaka any akady zay zany le izy amin'ny akapeny za moa saika mbola iresaka kely momban'ny ity resaka fisotrondrono ity fa aloha ngamba tsidoky kely fotsiny momba an'izy io satria vao maraina teo de efa be de be ny mpilahatra fisotrondronono zany resaka pension ho an'ny ray aman-dreny amin'ny 4 maraina satria ny tena mpanao gazety mandendeha raha vao mahita zavatra ohatrany tonga de mijanona de manadiady tamfiry zao nareo ry bebe ny teto amin'ny 4 maraina zao de efa teto de amfiry zany no fo tamy telo nefa ray aman-dreny efa any amin'ny 5 taona zany olona zany amin'ny telo maraina no fo andeha hamonjy an'ilay pension le pension amin'io io moa misy karazany ihany fa le nanontaniako zao de hoe 2 millions de francs maherikely eo isaky ny telo volana zay zany le fipetraka le izy 2 millions de francs isaky ny telo volana nraisan'le ray aman-dreny nanaovana fanadiadiany zay de hoy isika hoe zany zao ny tokony mba tena tokony mba jereny ny mpitondra satria le olona efa ray aman-dreny dia le pension alao tsorona fa maivana ranga zany maivana tena maivana mihitsy zany raha oharina amin'ny fiainana amin'izao fotoana izao le ray aman-dreny ane efa atao hoe andro vitsy sisa no iainany kanefa de 2 millions de francs isaky ny telo volana no raisiny avy eo ndray le fomba fandraisana an'le izy mbola manahirana be de mety hiteny zao ny zay maheno an'izany any ambadimbadika any hoe ankala izy anie lasa hoe vao mivoaka amin'ny pension de fanotana le olona zany fa io afaka ka izy tsy manam-bolako normal be raha ohatra hoe mifanotana amin'le filarana satria efa tena ifampitadiavana vao tonga indray zany le telo volana manaraka andraisana an'izy fa tsy lazainy hoe lasa trosa daholo tena lasa trosa daholo ny akamaroany ary le 2 millions de francs zany le pension rehefa zarainao isam-bolana iny de mameo amin'ny ataoko hoe 700 millions de francs inona ny vita an'izany amin'izao fiaina zao ary nefa ny olona zokiolona maha olona marefo azy dia mora nitairan'ny aretina sy ohatran'izay de fanafody kely sy ny anina kely de tsy ao mihitsy n'le izy ekena hoe tsy karama le pension fa atao hoe valika sasarana ihany koa nefa raha zay na tsisa sady azo le izy reny zany ny tokony hoe matezitra mpitondra hoe ahoana no tsy afaka mba hakarina kosa izany pension ny ray aman-dreny zany reny ny tokony atezitra zany ho an'izay hoe
olona tokony andraikitra tokony avitan'izay ka io moa zany mety eo ny resaka hoe tontolon'ny toe-karena eto Madagasikara amin'ny ankapobeny fa tsy ny zoky olona ihany fa zay rehetrarehetra hoe mahazo ny valikasasarana de mila jerena zay zany nefa tsy mila mazia fa tsy vitany mazia zany na hoe miracle mon ami fa tsy maintsy miankina amin'ny fahaiza mitantana sy ny fitiavan-tanindrazana sy ny fanaovana ny fahamarinana eo amin'ny fitantanana firenena zay le fahamarinana zay no tsy ampy eto amintsika matotopoko reo firenena skandinavy reo na reo tavaratra ohatran'ny Suède ohatran'ny Finlande ohatran'ny iza koa ry Danemark tena hoe ambony be ny atao hoe ny fahefa-mividiny i Norvezy koa ao anatiny de tena manjaka ny any amin'ireo firenen'ireo ny fahamarinana ary inona no mahatonga ny azy hoe ambany be ny tany kolikoly satria tena entitra mihitsy ireo firenena de Suisse koa tafiditra ao anatin'izay no tena hoe ambony be fari-piainan'ny olona any amin'izareo reny satria ilay fanatanterahana ny fahamarinana amin'ny lafiny rehetrarehetra mihitsy no ataon'ny zareo tena vaindondra raha ka zany moa tsy maintsy tenenina satria isika mba samy te ho tsaratsara daholo ny fiainantsika ao anatin'izay rehetrarehetra zay fa amin'ny ankapobeny zany de resaka tsy fahaiza mitantana le raharaha ka tsy gaga sika raha miteny ny fehi-kevitry ny fehi-kevitra avoaka ny ary amin'ny RMDM sy ny mpanohatra hoe tena republika fahadimy ny tena mety amin'ity raharaha ty zany navoaka an'zareo mbola iresaka an'izay mihitsy mbola iresaka an'izay nareo zay indrindra satria mbola hoentinareo zay ny fanadihadiana sy ny famankafakana momba an'izay satria resaka lalam-panorenina vohitsakitsaka natao tamin'ny alana resaka karapokotany zany iny nisy teto de aiza moa nisy zavatra anjary avy eo ny ao anatin'ny fitondrana dia safotofoto be manahirana be de lasa misy fiatraikany any amin'ny fiainam-bahoaka ilay izy ndao ary faniry hoetondray ary ny fanohizana ny famankafakana eny misaotra betsaka andrina amin'izay fanadidina samy hafa zay raha io resaka vary io moa zany de efa betsaka ny fampiresantsika teto momba ny vary fa ny fandrintsika de mba hihinana vary ho an'ny malagasy tena vokarin'ny malagasy satria ny vary vokarin'ny malagasy tompoko dia tsy vitany hoe vary tena vokatry ny tany tsotra hoe tena isika no mamboly azy fa vary mahafinaritra tena mitondra tanjaka matsiro na tsy asianao siramamy ara na tsy asianao sira ara satria matetetika misy an'izay de mahafinaritra ny vary malagasy tena misy an'izany hoe vary manitra misy an'izany voandrahoana zany de ohatrany misy ronono kely fotsifotsy tsara mahafinaritra ny vary mena indray moa zany asianao anana kely fotsiny izy amin'le anatsonga gasy iny na tsy atao saosy sisa ara de efa mivoaka tsara le tsiron'le vary amin'anana maika moa fa somary asiana patsa mena kely zay izy na patsa fotsy de asianao sakamalao de afaka tsara makafoka ho an'izay mitady makafokafoka moa zany de zany ny vary malagasy fa tsy toy ny vary stôko sony hoe sy le vary afaran'ireny fotsifotsy mahatsatso tena mahatsatso andraindray raha tena tsy hitanao hoe inona le tsirony de ohatrany hoe manao fotsiny zay hoe hidirana ao anaty kibo sy ny vavony zay tsy de tena zany nefa nitadiavintsika malagasy fa tena vary tena iainana tsara zany ho an'ilay zokiolona mandray fisotrondronono teny namana reny arabe manantsara zavatra mba resahana amintsika taranaka reny olo reny zany zanaka reny olo reny de hoe mba arao dadabe sy bebe am'le sécurité an'izy ireo maka an'le fisotrondronono iny fa enjana be ny mpanendaka sy mpanao sito mahery efa fantatry ry zalahy mihitsy le toerana zay andraisana fisotrondronono de raha vao tsisy manaraka de tonga de efa petahany de mampalahelo zany tsangalava zany satria zay le tenendrina teo efa niaritra ny ray aman-dreny nandritry ny fotoana lava be ny asana de nilatsakemboka no azona fisotrondronono de eo koa le valikasasara nandritry ny fotoana ny asany de nefa ilaina mihitsy ny fisian'ny vola am'izao fotoana zao ka raha ohatra ka lasa mpanendaka indray sy mpanao ratsy manahirana zany fa ny sécurité ny ray aman-drentsika mba halaminy tsara ihany eny ary mbola iresaka adevitra politika betsika rehefa aveo fa eto aloha zany de mena kokoa ny any Antsirabe any am'izao fotoana izao zay miomakomana hiditra amin'ny redynamisation amin'ny 10 ora eo efa ao anatiny mihitsy zany redynamisation am'izao fotoana zao na fameloma maso ny antokotiko Madagasikara amin'ity androany ity zany any Antsirabe any ao amin'ny CDA vaty fotsiny no anatanterantsika izany
de raha pitsondray zany mietsika lehibe mbola amse de avaty fotsy any ho karakarainy RMDM hitondrana ny fehi-kevitra nytonapaka nandritra ny fianamben'ny nasionaly ny mpanohitra zany ka efa nisy ny fanentana ny marain'io nataon'ny tanora RMDM tany amin'ny MBS any atoerana zany miresaka ny votoatin'izay fionan'izay tsika endry ary tsika mahafinaritra fa ao anatin'ny fandaminantsika dia miezaka koa tsika ny professionnel tsara ho resahantsika eo rehefa aveo ity any Antsirabe ity satria dia tsy lavitry ny misy ihany koa ny maramara saina eny anelanelan'ny adevitra rehetrarehetra eny fa ny tsika moa zany dia ny fahombiazan'ny zavatra ataontsika ihany no karohintsika zany nefa manomanomana eto miaraka amin'ny technicien zay dia rehefa vonona tsara zany efa mahazo toerana tsara ny député Randrianarso Stanislas za aloha nalahelo ihany tamin'ny heriny fa tsy tafaradalana tamin'ny député Stanislas satria voaterinidina tany Tomasina zay ihany karakara tsy salama zay de tsy tavaraka tamin'ny député Stanislas androany ndray zany miaraka ny député Rastany de miarabanao Andriamatoa député aloha mifampiaraba ihany betsaka mpiaino mijery atsika manerina zao tontolo zao député tonga soa de miaraba ihany koa satria navita redynamisation ny boribory tany faharoa misy anao tena nafinaritra be misy de arabaina député Stanislas misaotra indrindra misaotra anao namia fitenenana alohan'ny fitenenana de tsy hay miaraba fa de isaoran'Andriamanitra satria lahatra Andriamanitra daholy matoantsika afaka mitafatafa midika mipiarabelona amitsika alohan'ny isaoran'Andriamanitra ary misaotra anao koa namia fitenenana alohan'ny tenenana de miaraba atsika malagasy tanindrazana zay manaraka an'ity zay miondana an'ity miara manonjy ity ary indrindrindrindra moa tsy tany sana fa ny any ivelany tena betsaka no tena betsaka ny namako amin'ny zanako misy rehetrarehetra isan'andro de manontany fa aloha totsika angamba de ataontsika fiarabana tsika ohatran'ny olobolany ataontsika iray manodidina zay angamba fiarabana rehetrarehetra fa de miaraba koa ary makereza tsika Antsirabe vakina karatra ao anomana nyty fivorian'ny goavana be toan'ny Rodibe mpanoatra aty de mirahary soanareo ary mivavaka ataovy mandidy mahita ny atinareo de oambin'Andriamanitra ny zavatra atao sy angamba firanitsy de efa hoe apitapitao aminamanany ataovy malaza ataovy mazava telefônina vava sady avaty fotsy no fotoanantsika zany androany ny atokotiko Madagasikara rapitso ny RMDM eo anivon'ny fanoherina zany de tonga maro tsika hiatrika zany fiaonana izany député Rastany alolo mba iresaka kely tsika satria misy actualité mandehandeha zay nandritry ny 3 andro zay teto Madagasikara de zay actualité zay nahazo sehatra be teny anivon'ny gazety teny anivon'ny tambajotra serasera indrindra zany dia ny amin'ny hoe misy mpikambana zay teo anivon'ny gouvernemanta zay nanana olana raha ny fomba firesaka ny teo anivon'ny tambajotra serasera azy sy nisina adevitra lehibe zay niaraka tamina vadiny zany betsaka moa ny adevitra mikasika an'iny fa zay fotsiny le actualité zany de nisy pira voatontonona atao anatiny zany adevitra zany sika moa zany resaka am'izay fotsiny ny amin'ny lafiny hoe mila fitandremana zany mitondra fanjakana zany na amin'ny lafininna na amin'ny lafininna ary mba mila makalesona tamin'ny lasa itsika tamin'ny zavatra rehetra zay efa nitranga na ny teto atoerana na tany ivelana zany satria ny maka fanjakana mora ihany fa ny mitazona azy amin'ny alalan'ny fomba fitondran-tsena sy ny fihetsika sy ny fiteny dia tena mila fitandremana sy fisainana be zany rehetrarehetra zany ka za mahita ny député Rasta mba te antany kely mino fa narehan'ireny vaovao samy hafa reny ianao inona mba fomba fijery ny député Rastany amin'iny vaovao na oraka be iny eny misaotra anao na mia fitenenana iny tonga le tenko taminao hoe ny avy ivelany ao manodidy manontany ndretrarehetra hoe inona problème Madagasikara député de zavatra tsotra angamba no valiko aminao inona kiny idirako tsy de miditra vie privé n'olona loatra ako fa saingy kosa nefa amin'ny teny amin'ny raha manaraka anao satria manaraka amin'ny tambajotra rehetrarehetra de hoe amin'ny fitenenana amin'ny tambajotra be da be sy ny tanora ino moa le sam kopy fa mody mitapy avelako fotsiny angamba le satria zay fotsiny mitapy de tsy hita lala nefa na izany ara mbo tsikatako
olom-pirenena amin'ny mamparary a Madagasikara de ahoana loatra ny ty fitondram-panjakana ty de tena sendra inona sendra tsy tongatonga ho azy sa le tsodrantso na tsara sa misy alahelon'olona satria raha ataoko tany saka anao fotsiny zao fa tsony satria ministera serasera izy anao no voatonina tao dia raha lazana zao tena zavatra tena hoe zavatra ao anatin'ny rotaona tamin'anatin'ny rotaona sy tapany fa sasamanilana fahatelo de raha tany saka kely taminao de tena zavatra tsy mantsary be da be hoe filoha veny tsy na mifidy sa tsy na mifehanaka sa na nahoana satria raha fahitako azy zao de nampalely be tamin'hitanao mbola tsy fahita amin'ny fitenin'ny président moa de hoe tsy fahita enimpolo taona tena tsy fahita mihitsy tamin'ity fitondranyty président ankehitrinytsika ty raha jerena zao fitina sise zao nisy tamin'ny any zay tsy nisy hatramin'izay baccalauréat iny de nisy ne le ministre tao misy ministre Bombo Siseta tena zavatra tena mampalahelo be sy ny tariny mbola tsy vita zay ihany fa misy koa ny ministre atao hoe ministre écran plan tena zay nanao rery sy mivadiny sy niratra de ao igny azonao hitany voaka ihany koa de misy koa de panier garni de tena le menany tao fampianarana sy ny tariny de mbola tsy vita ihany koa asa ao anatin'ny ministère n'inona sa ny transport sa ny inona le Golden Gate minna zany na ray be da be na transport minna mandray be da be finance koa de anatin'ny arina teo de hoe ahoana zany tena na teo anivony gendarmerie satria to nisy gendary tsambona koa tamin'iny raha iny Golden Gate mbola tsy vita iny mbola tsy vita iny hatramin'izao io moa le mariako hoe tsy Golden Gate io nge raha ny tena isa fa amataontaona nge namana faniriny zavatra ny volamena eto fa informa fotsiny fa raha ny zavatra eto tena mampiteny moana fa zany hoe mangina moa hitatsika fa le hoe mitsikera amina foana fa de tena tsara tsika vahoaka no tsara mbola tsy vita ihany koa fa tena tamin'ny fitonany ty koa tena tsy misotro rano ny olona mijaly ny jirama mijaly tapaka ny jio fa de zavatra mampalahelo tsy vitan'izay koa moa fa de tiliny farany telo io ny ananontaniana teo hoe izy aly za tsy miditra lala vie privén'olona io fa sy aferany any aferany de le aferan'ty ministre ny serasera ty fa de tena miseho daholo zao zavatra tretrehtra zao ary ny farany moa de tena ty zavatra tena mampalaza antsika malagasy tena solo tena tsika tena tamin'ny voalohany tena mandeha any ivelany tena nitery maty ty de tian'ireo planina antsika tena hoe mbo misy an'izao ihany malagasy ankehitriny nefa de efa mitsikofoka mialaina de hoe monsieur le président tsy hoe sanatriny ahako député Rastan ty tsy fanenjena fa tiana loatra fa hareny reto fa de tongo bakivaky ty sady maharary tena maharary amitsy ary mahamenatr'olona tena mampalahelo Madagasikara ny situation misy azy na hatramin'ny rehetrarehetra zao na hatramin'ny sport ary ty tena atsika fa faible amin'ny eny tokana raha ampatsiko efa gisitra atsika amin'ny fiarina eran'izao tontolo zao mbola mampalahelo ty teo amin'ny groupe mifirmotsy mbola gisitra koa Andriamanitra groupe J amin'ny fitenena maly eo hoe hoaiza ihany tsika zao tena mampalahelo tena mampalahelo ya ino moa zany actualité iny de nanontaniako ny député Rastan satria everitra mba ohatrin'ny olom-pirenena ianao mba maharaka vaovao hitatsika eo ny toy an'izany rehetrarehetra zany satria tsika koa tsy de miditra amin'izany raha na fiainan'olona manokana zany fa hoe inona ny mahakasika ny fiainan'ny firenena ao anatin'izany de resahantsika zany adevitra zany député Rastan ianao moa zany ty moa rehefa mahita anao de maro loko be da be mihitsy ianao de tsy maintsy songatsongai kely maromaro mihitsy le loko miaraka amin'ny député Rastan satria ianao de mpanao fanatanjahantena de tsy azoko atao mihitsy nyzany mandingana le lafiny fanatanjahantena zay anananao sy mitoetra ao anatinao zay rehefa mahita an'le zava-misy amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena barea io tiako resahany io tsara ho fantatsika vaoaka manko de anisan'ny efa niatrika an'izany fifanitsanana de fifaninanana teo amin'ny fiadinany tompon-daka eran-tany teo amin'ny tontolon'ny pétanque zany na ny tsipokanety be député Rastan tany Canada ka
fifananana ihany ko zany fiadina zay hoe hidirantsika hiatrika an'izay tomponaka eran-taniny amin'ny baolina kitra ny Qatar 2022 zany ny atrehan'ny Bari am'izao fotoana zao tamiteo safady namana rina Faniry. teo zao namana Faniry teo zao tamin'ny fiatrana teo de nanao mihitsy ny tenako io sao de mbo mahazo re satria any Espagne moa nanaovana ny coupe du monde ray am'ty amin'ny mois d'octobre de amin'ny maha sportif any tena de nanao fanitsanana fa indrisa angamba fa soara sa fa zokijoky tsy matata lazonaty fa nandeha foana tao pitatafika sabata weekend farany teo fa karaha ty final reny iny tsy mbo niandrandro lasa ndray ty fa de tena raha antsika tompoko tsika tena olona tena tsy hoe miresaka ratsy vava fotsiny fa nitsika sady arahana azy arahana solution indrisy moa fa tsy tafita fa ny atenako zao de teneniko eto zao mbo mivavaka fa neneo ambopoly satria neneo amin'ny ny arrondissement misy anay sanina daoly zay mbo zatra hoe tena fandalovana fotsiny eo amin'ny madepute mbo olo mbo fidy olona tia mivahoaka de ny kadedre zao sy ny vehivavy nakaleta matavy za tokony hoany nefa be da be ny andraikitra moa manao antiadiditia de tsy lasa fa tokony assister andrareo any fa ataoko eto fa lazako eto amin'ny hery ny résultat fa tsara fiomanana misy mana tena fa ho azona popo ny ino moa sio ny cadet zay anao coupe du monde koa anandrany fananany raisam-pirenena asa na ny Suisse angambany izay na any Italie ndraiky am'izay amin'ny titonty ihany koa fa misy mana tena satria tsara ofana sady tsara tena sport tsy ohatra ny tiako totoany Bari aho fotsiny lasa tany am'izay taiza moa no raraka député Rastam tamin'ny coupe du monde tamin'ny coupe du monde nisy problème satria navo ihany satria le ekipan'ny frantsay zay nahazo aliza ifaresitsika tany amin'ny polina daoly reny tsika fa natahorana fa indrisy tena tsy nataoko hoe satria tsy nanao le mise au vert sy ny tariny rehefa nivela moa de tsy mihinam-bary amin'ny teniny namana rina teo tena hafa nandeha mivary tsy nitady vary zay tany ananina za tena vahiny tsy hitako mihitsy le izy tsy nihinam-bary de tiany faible ny areraka ry zalahy ny lalana efa lavitra be satria mbola atro avy eo Montréal izy Canada Montréal fa tsy manandeha mbola mandeha mbola mandalo Québec zay vao mandeha 1000 km any atao hoe Debain any amin'le lac le Lac du Chien za le mangeza be ngamba notra ny la Réunion kilo ny angezany tany nanaovana liza telo fa voa voyage tena efa reraka mbola tsy nihinam-bary koa zay le malagasy de mofo nataondra lahy de terre mbetsaka any tsy na pomme de terre fa mofo de zavatra kekany reraka zara reraka ny nanao be izy tamin'ny voalohany nataorany rehetrarehetra fa de tena reraka taiza farany vita na maty quart de finale teny any Apaifadala tany Apaifadala maty azonao fa ny anona kosa ny angarany misy mbola fijerena loko ihany tena niady mitsarina loko tena hitandraha ohatra ny gadrandra fa tena sorena hoe tena fitsarana tsenany tire de précision tokony lasatsika fa nataonao nahazo pénalisation de moins de 2 points de lasa ny le Boakel Dylan français moa izy nefa tsika vice champion tamin'ny any zava-dehibe ka ity Bari ianao mpanao fanatanjahantena zany inona ny lesoko de raha miresaka lesoko tsika mety inona ihany koa ny vahaolana mety hitany député Rastan zany satria mbola ao anatin'ny adevitra Bari ihany adevitra am'izao fotoana zao eny izy iny de mifametsyiny eo de tsika moa efa tsy tanitsany intsony ny teny filoham-pirenena de ny nampandihizina amin'ny Bari de tsy resahantsika intsony ny olana teo amin'ny lafin'ny mpijery hatramin'ny fandehanana tany Tanzanie farany teo député Rastan de teo ihany koa ny hitantsika zany zao de hoe resitsika de hoe esorina sa tsy esorina ilay mpanazatra mivoaka tamika vandray contrat ny ety ny fanarana tamin'ny FMF ka hoy hoe député Rastam inona ny lesoka fahitanao azy fa inona nefa mivahaolana ihany koa fanandrifian'ny lesoka alohan'ny amalikanao an'izay aloha de tsara mariana ihany koa fa ny tenanay de tena footballeur koa ary seka tsy nahavitana tena hoe presque tsy nahavitana amin'ny fianarana ary tena ny université satria tamin'ny andro président Didier Tsiraka tompoko Lara Sonavy ny entraîneur ny tamin'iny anisan'ny taon politika voa anisan'ny vita somatsara ihany fianarana aloha ingénieur député Rastan vitany ihany azonao vitany manomana ny universiade zay nataony tany Tripoli tany Havana de goal moa plasiko tam'izay sy rehetra
de donc tsy tiako lazana tikatongavana de hoe mahalala ny sehatra baolina koa ny tena fa tsy hoe mitatatata na hoe iny fotsiny nefa niainana ka ny zavatra tena hitako mahavoazy ty tompoko de zao le équipe atsika tena équipe au niveau ihany tena matony izy satria presque nanao tamin'ny canne tamin'ny 2000 reny nanao ihany fa ny fiainana ty tompoko de tsodrano asino fiainana ty tompoko de chance ny chance amin'ny fiainana zanak'olombelona na ny olona rehetrarehetra na firina sy ny rehetra raha nianatra anao 40% na tsy apin'ny chance 60% ny fahaizana 60% chance tsodrano raha jerena lizy ny tena jerena miapina kely tena fahitako azy de politicien tsapahany filoro be loatra le foot raha jerena ny amin'ny akapobeany manana olona atsika manana olana atsika sorena ny olona amin'ny tosika fa mety tamin'ny coronavirus reny dirako kely sorena ny olona amin'ny tsy fandripahalemana nona tsy mandeha am'izay tena izy ny économie-tsika tena faible tsisy solution sorena ny olona tamin'ny doublant reny tena président tokony tsy anina azinao be tabe ny tsy takasitraka amin'ny doublant de be tabe koa raha ohatrany sorena koa ny tsodrano ohatrany raisiko ohatrany bolida zao tena ekipa nahavita azy firitaona izy natao nefa rehefa le tapaka le tena nahavo azy de tapaka de tsy nanao boly izy tsy nijereny fédération tsy nijereny président de ny ekipa ny tany nikarakara azy Paris FC de zay nitarena an'izay izy nanao an'izay tamin'ny Facebook de tena nanaratsy ihany na de efa nasorona zany de efa misy alahelo daholo jerena ndray tamin'ny 26 azonao tamin'ny 26 natao midobodoboka be mihitsy ny zavatra fa nefa le terrain mbola tsy voatokana niatsa ny ana ny ampitaly tena le jiro tapaka de efa misy alahelon'olona ka tena zany hoe le fitsodrano zany reo mitambatra reo na tonga atsika tena fahalalako azy ananio tsy resaka olo ty fahalalako azy zay ny tena hitako hoe problème raha oarina ty Baria ty mako ngia Nicolas Dupuy ireo joueur rehetrarehetra tamin'ny andro floration européenne nge ny départ de efa lasa tsara de natafakatra igny tsika tena nafiakatra tamin'ny CAN igny ny am'izay ngia président fa niazakazaka satria io ny tamin'ny malaza satria fa efa valaka daholo tsisy ivoahana tsony izy amin'ny zavatra rehetrarehetra dio malaza fitatana firenena de eo nataony hoe amin'ny fitenenaka mialatsiny a président tsy fa zava-misy ndresako hoe eo natafavoaka azy hoe alalan'ny olona azy za vo ny teny fotsiny za izy ty baolina fa raha idiran'olona ny olona zavatra olona mila manana sansa tsara tsodrano mitatana an'io vo idiran'ny président fa tena resitsika ina nidirany fa ndresy tao amin'ny quart de finale atsika nandeha nijery baolina tany de mbola tery koa mbola Nigéria ndrasinao mbola hoetiko azinao tsy vitany zany fa eto amitsika fa tsisy hoanina ny olona efa nona maninona tsy zavatra tena le lara-pahamena vojena fa nanofa avion ngitsika tamin'iny lafo be sy ny tariny ary ny kamakama daholo amin'ny ministera ny lasa nakany de zay de efa tena tsy nitsodrano olona tena di manozina le olona maro ny tombona zany io za tsodrano ao zava-mahery na ny fanaboiny indrofiry tsika tena misy etazy anakaroa firy na satrany ohatrinona mivola am'izany de nandeha ndray tsika tany Tamatavy azonao nenako sady barika dimy le olona Niger ave fa resitsika enina sy roa de possible ave tsika purée tsy mena Andriamanitra atsika nefa tany matsaparalelna efa ena fa namilalana de teo tena nitenenina mihitsy de le mpanaso azy koa moa relakista misy le amin'ny tenoy izy Andriamanitra inona re ty mbo vavaka mbo atavo malahelo maharary fo tsy mbola misy ohatrany vadin'ny président tozo izy nakato amin'ny studio atran'zany tena hoy za tena maty tena hoe fa atrany tena hoe aiza anao no men'Andriamanitra chance azonao tonga ty iny bloqué ty indray noentina teo Mahamasina miverina am'izay le tamin'ny anina ta mbola tsy vita aloha Mahamasina hoe Baria azonao tamin'le stade aloha de teo nisy olana azonao hoe nireriana satria le stade zao de tena maha technicien anahako azonao
tsara aloha izy ok félicitations pour de vie technique fa misy manque tsy hoe mifamizatsy ny foana fa maninona ny terrain'olona akehitriny modena sy ny tariny efa misy étage misy tafo indrindra nandany vola ihany 77 millions de dollars de tsy io ny olana kely tamin'ny fitonana zaonary mampianina hoe ndreriany hoe mindra zaonary mampianina ona tamin'ny fitonana 200 millions de dollars sy kanaovana azy nefa ndrere 72 tsy fatako tsy préciser tsara misy avy amin'ny kafo misy ve avy amintsika amin'ny financement io mbola manjavozavo de ny président ny fahalalako azy zany ny président Razamampianina tena le manaraka le misy tafo tena ngezabe sa fa nijery tao Stade de France fa nijery tany Barcelone fa jereko hita za io mbo mahamay anara vao voyage any aiza ny terrain ihany nakasary mijery baolina tao fa hitako tao fa tena raitra sy tena manaraka nitsika tena tsara fa tsisy tafo raha avy niorana amin'ny plein air za zao tamin'ny jery baolina teo tonga miloha tery ambony tery nankatsika tio zany le hoany efa nisy fotoana nanovantsika matsa tamin'ny Côte d'Ivoire ve sa tamin'izy izay sa tamin'ny Nigeria lay avo niorana teo Mamasa nefa tsika efa maina tamin'iny de lasa mena ray zéro tadidika efa 62 minutes iny nanao tamin'ny tsy Nigeria fa Côte d'Ivoire tamin'ny naverina teo any pitsininy fa lasa resy telo sy ray tsika azonao andrano be da be tsy miprévoir izy ny zavatra ohatrany za tena mpijery baolina fa tsy lasa naverina na pitsininy mila tafo-tsika azonao le izy tokony amboarina tena rehefa mbo nanao Andriamanitra satria raha itoereny tsara be io ary jerevinao tamin'ny andraisana mondial tany Brésil tena jereko mihitsy ny tena démolisiavana lizy afa terrain tsara be misy tafony azy mbola andravana na tsaran'Andriamanitra de io tompoko zany hoe ngamba nieritreritako amin'ny mahateknisiana de hoe avelandray Mahamasina fa mbola micrée terrain teona ngezabe anaovana terrain tsara be manaraka norme tsy manara-pianatra zany tsy de mety amiko hoe manaraka norme tsara sy nrehetrarehetra fa io tena fa tsy azo ravana tsony de zay nahatonga le olana hoe 200 millions 77 millions de ndrerany maninona rehefa mandany manondriamanty satsy zay de tratra de zay de zay raha mivetra karaha lizy azonao hoe zay naharesatsika tena fahalalako de miverina ndray tao Mahamasina de miverina ndray tazomina ndray le fanokana no tamin'ny sabotsy teo tamin'ny sabotseriny teo dia tamin'izay mijery rapitso de mbola fa resy le izy mbola natao eraero teo ndray de nandanina vola be da be toko tsy firoany na ny hôpitaly ara ve de tsy hodrananao le bomba pa zery alavitra be aratra efa ndresany namanarina mananjary iny tsy fatako fety mandeha rehetrarehetra nefa hôpitaly anakaroa ngeza be maharary io izy aiza rery lanitra tsy te alala ianao zany amin'ny mpiaramonina anao raha tena olona tena manitra oka le reretsy tsy mety amin'ny fahalasana tam'le nandefa jiry koa tamin'ny Mahamasina voalohany tamin'ny efa nitataraky teo CTC tao de mahamnamodiry de na igny efa nitataraky teo efa maty no nanovana lese azonao fa zao izy tena atao hoe mba misaotra azy zavatra tsara aloha mba fa mividy groupe be da be izy so de tapaka nandefasany le baolina farany teo satria fa tsy matoko izy nijery maro raha io ampanaovanao tapaka eraha zao tontolo zao ngamba tena maro de mba fa misaotra azy mba fa mividy groupe reserve ngezabe groupe nalefany tamin'iny de tsy hitanao le tsodrano miverina le tsodrano hoe malahelo marary tsy fatako za aloha tsy nalaigna mandaikako sa raha nisy maty na nisy nianina fa le marary efa tena tambatambazina kely mila kalma sy ny tariny mbola doboanao kododo ao anatin'ny adiny firy de io mba tsy rany zay le alahelo azonao nefa rangera miditra hôpitaly tsy azo atao no mampaneno klaxon tsy azo na klaxon na aina marina zany misy zavatra bitoboka be de tsy mbo niteny ve président hoe no fierarako eraoerako ty de animba praimonina amiko mipetraka le lazakanao misy ny alahelo ny alahelo tompo tena gasy tena zava-dehibe hoe sodrany zava-mahery tena mihitsy tena manozina mihitsiny de oziny io mahavoatsika io de mandeha ihany le izy tamin'ny zavatra be da be de zao raha anao maty sany na anao bolina sy ny tary mpanao bolina ko ary zao tany anana fa nalefako mivehivavy sy ny ana efa nalefako meloha tamin'ny talata de maka le fomba amin'ny climat manao entraînement sy ny tary nitsika mbola an'le oeraoera de nitazomina atao samy sabotsy nefa maty samy talata zany ve de mbo nary no oatra fitiavatena zany de mbo tsy miady am'zany ve tsika le tiany climat topoka afa ny climat te Madagasikara afa ny climat ny Tamatavy afa ny climat mpanao sport afaka ny climat ny Antafy tokony nanao adapte ataony s'adapte izy nanao entraînement amin'ny tena sady maka le volotany any
azonao fa de ray andro fotsiny zay nao andro de zany anao mba hita résultat ozy mpanao baolina kitra fahiny raha masy tao amin'ny BFV zay sahy manao non rehefa misy zany antsony fanjakana zany amin'ny fédération sy ny eo anivo ny staff technique zany rehefa fantatra hoe tsy ao anatina cadre technique le zavatra ary animba de tonga de manao tsy satria résultat tade avitsika zany toy zany les solutions am'izay zany les solutions de zay natao amin'ny zava-dehibe de ty ary azonao ny solution de zao raha takanivitra koa dia manana solution aeritreritra tsy eritreritra ny fa naeritreritra teknisiana mahafa mba expérimenté tamin'ity fiainany ty ihany de tokony zao nanovana azy marina fa mavesatra hoe le fanjakana be da be ny zavatra raha ny tokony izy efa ty baolina ihany anao président de ty zavatra riana solution ataoko manana 22 raison tsika 23 ndray 22 no fatako atretiny officiel azonao le 23e région io mbola tsy tsara tsodrano mbola tsara tsodrano fa 22 no fatako azonao raha io ekipany 22 région io samy manolotra olona anakaroa tsisy risirisy tsisy kolikoly fa olona matanjaka sady lava ampidirina tena professionnel en baolina misy lolo ligue misy ligue fa maka fotsiny ekipa pirenena anakaroa ny Tananarivo mandroso roa izy rehetrarehetra zay tena banty favori sady lava apetraka ao de le financement ny mbo vitan'ny région kosa ndregny karaha mandralato ohatra amin'ny professionnel kely matiany izy mandray vola rehefa mandray vola izy de mikotrana de zao makapa oetiko nefatreo makapanazatra satria tsika moa fa ny tena manaraka norme ty sa manara-penitra efa be da be efa be da be apetraka izy misy jiro de apetraka amin'ny fa ny ta amin'ny ministère-ny sport ndray en budget any ny mbo sakafo ny zalasy ny entraîneur apetraka ho isaka ny asana tonga de fa mikotrana baolina raha ka ny relève tena mikotrana mihitsy hoe raisina ohatra misy limite d'âge hoe 19 ans na 18 ans zalahy raisinao fa mpanao match sy ny rehetrarehetra izy dia lasa lavitra be ny entraîneur ndray hitako ny entraîneur reto tena mahay ary limité gasy fa tsy ampy expérience ny mitondra avion ary tompoko tena mitondra avion isaka ny 6 mois misy recyclage alefa any an-dafy manaraka ny toetrandro azonao io entraîneur indray manofa ny entraîneur azonao any ivelantsika zay ary tsy hita ministère ny eo amin'ny sport any Allemagne nge tompoko mandray izy frais fotsiny hita atsika fa misy bourse ho an'izay manao entraîneur Allemagne tena misy diplôme misy diplôme misy anaty 6 mois azonao de io alefa mamiofa anany de hoetiko le izy hoe tsisy ndray vola le vola nefa tsisy raha oariko zao amin'ny Nicolas Depuy azonao raha karaman'ny Nicolas Depuy ray volana mahatoka entraîneur efatra any Allemagne frais plus ndretrarehetra fa any izy boursier tena hita sa akoatrany fa Allemagne lazako fa bebe ny firenena mba jereva amin'ny internet jereva amin'ny rehetrarehetra fa mandre daholo ny olona azonao de tena raha sana atao hoe firy taona zay Nicolas Depuy raha ohatra zany karaman'io nataoko ny atsasany fotsiny nasonina le rangaha iny de nampamfana isaka ny faritany isaka ny ligue isaka ny région manana entraîneur au niveau ary afaka manao recyclage le zahako teo fa tena tokony any raha ny karama ty zao le tsodrano miverina kely teo miverina am'izay natsorina teto zao iza moa le rangaha eto le star hoe mbo entana fotsiny zerazenany ty star izy raha lasa mangingina lasa aka jerevoko hitana tsy mana io zao de afahalen'olona maninona atsika manana za tena nanaraka mihitsy tale reny défense tena hitako hoe tena entsana be kira tena olona bitera maninona raha mbo ity eto ty gasy mbo samy nalahatra teo izy azonao nalahatra tamin'ny kiki tsy lazako fa be da be mbo nalahatra teo fotsiny ambo enatr'olona mbo hoe eto azonao des monstre mbola any hoe mbola lazako azonao mbola lazako ny ho avy amin'iny tsika azonao de mbo nalahatra teo de tena mbo misy nytsodrano fa tena valalana litry ho fitenenana tsikara tsy de azy tena jano tena mikaroka raka tsodrano tompoko mba jerenany atramin'ny lafireo ny olona tena lolavina tapo lola président no tena capable amin'ny rehetrarehetra zay nataontsika hoe président satria raha tamin'ny andro nandrina zao na tsy nianatra ary izy le fahendrena capable sy ny rehetrarehetra zay no voafidy
hitondra azonao ary am'ty ndrefa nefa ohatran'izany zay mahaoeraoera fotsiny ahy eto am'lasa efa treonao mpitsihan'ny olona hoaina tsy hita fa koa very an-javiny ohatran'ny fala fa tena tsy hita lizy azonao ka zay nataokanao hoe ohatrandro bolida reny tena tsy nijerena rehefa tena vona edala nefa nanotondra avo raha nijerena ny ekipa-pirenenantsika zao nyta Madagasikara tena nao tao ry des monstre tao ry des ramas tao ry kiki tao ry alba be da be be da be maninona tsy mbo jerena ohatra ekipa any ohatra France ke nataontsika référence foana Jacques Clément Ferdinand Jean-Claude mbola any larany antsy ny tany maninona raha mbo jerena rehefa ohatra zao ko olona fariera ampidinina azonao ry herisetra azonao raha fanidiny mbo amena vola azonao mbo mila kely mbo raisiny satria nanosoma Madagasikara fa de tsy hitany zareo rehetrarehetra satria raha jerena zao ny knapsa ao ny volam-panjakana be da be anaovana politika fotsiny anaovana tena ola zavako rehefa ve raha misy fotoana anao mihina volany amin'ny ina mosy taony transport salarié eros austral voaka fotsiny any voaka amin'ny zavatra tsy any maninona raha reo atao ohatran'ny knapsa zalahy mbo mahazo vola satria manavita be amin'ny firenena fa de ailika anao fotsiny any zay nataoko hoe tsy mety le tsodrano raha zavatra izy hoe ty sport anao président fa mbo ajerevo le olona tena mbo nanasoan'le tsy anatra am'izay fa je nahasoanao sy le oreoeratreto fotsiny natao fa dinio lalina fa tena mampalahelo de mampalahelo ka litsika eto Madagasikara de le zay le solution de tena tonga de hoe alefaso ny équipe-pirenena de rehefa afa miofana izy avy any ivelany mitondra ny équipe-pirenentsika am'izay satria hitanao zao tamin'le problème kely tany Tamatavy anisany naharesy koa de tratran'ny Covid le professionnel sasasasa tsy afaka teo de mibaloka io tsy mila expatrié tsony atsika azonao fa nao rehefa masaka foana ohatra professionnel tena anova vola foana lizy de reo rehefa misy matsa tonga de fa kozafako ny any Sudaf misy matsa rehetrarehetra reo ny tonga de alefa maka tsikely sanina misy alianakarona telo fotsiny afarany velo manamafy tena miry fa tsy fitetaka tsony fa tsy nataon'olona hatram'izay fa atao fa mety ho lasa lavitra be de mbola toy ihany izy ny fanazavako sa misy remarque kely zay tena misy zavatra fanazavako kely momba ny sport io ihany ohatra ny azavako zao ny tonga ohatra ny be da be ny ekipa ohatra zao Eric Rabesandratana reny efa natsotsika équipe-pirenena nginy fa défense ny PSG izy de tsy nety satria vao tao amin'ny fantandroany de hoe sao de malana avenir any frantsay en frantsay misy ekipa telo efatra dimy fatako mibanty zapy sportif maraka misy betsaka any an-tafo ny tokony antsona fa tsy mety ry zalahy boakely ohatra fotsiny zao le resaka tao amin'ny FC Nice ty tao amin'nisy FC Nice izy nanao baolina kely izy moa teo tao amin'ny Nice izy tao amin'ny OGC Nice 17 ans ny resiny OGC Nice gasy ando ny anarany tena mahay baolina fantapazy mba atsika mahasolo amin'ny papasy tena mahay be mihitsy io fotsiny tsoako am'izay 10 razako any Frantsa tsy mety hitany manao Ligue 1 eka Ligue 1 mihitsy izy première division de nitambatambahantsika fa tsy nety satria mahay ny adala zao lasa amin'ny équipe italiana ndray première division nalaina zao nahazo contrat satria mahay be mahasolo amin'ny papasy tsara azonao de afa tsisy club atsony azonao papasy ndasy loha tena fa tonga de fa mahazo le izy de tsy nety izy satria izy ao anatin'ny équipe de France avenir équipe nationale équipe espoir tsy mety olona kosa niary izy mandry fireroa ty izy raha tapaka anao jerena kosa ohatra bolita ina anao antianany ety valeny tonga de miatra any izany zavatra be da be mahay fa ny olontsika le traitement-tsika atao sitrakandro nanaova ohatrany tananombonano sena ny andro n'igny any misaotra tompoko vitany fa sisuitiny raha pitso zay ny tena fahavoazany le izy de ny teny anao teo ohatrany gôlatsika zao gôlatsika efa tsy manana club atsony any an-tafy de mbola mpanaovana ihany maninona raha nanaovana Matias iny efa mbola tena asorsa manana le teknika avevitra maninona koa le sety azonao rerana kotsina ndray ty maninona le sety le ohatrany Hakim moa le neuf Hakim Abdallah neuf
nefa tena voanampidirina fotsiny ana de neo fa niendry daloha tamin'ny ana njiva ndray a iza moa fotsifotsy voly karolisy maninona tsy ampidirina fa tompom-bola ve reny mbola natao foana tany ivela mbola nanova tsy azo elana mihitsiny de io za tena tsy haiko tsony tena io za amin'ny fitenena ho aiza ihany tsika ty tena ho aiza ihany tsika ty izy mahafinaritra be ny adevitra député Rastany maloso koa ny fotoanantsika fa ny tontolon'ny fanatanjahantena zay nresantsika teo zay fa tsy tia atao tamin'ny heriny fa na eno ihany anefa ny zavatra nresahanao mikasika indrindra ny orinasa ery Madagasikara indray de nresaka lava be député Rastany mba te hiverina kely an'iny adevitra iny satria natsidika eo tamin'le adevitra hoe tena efa mialaina ve moa fitenina ho anazy teo satria fa samy mitrosona amin'ny tamy fa mialaina fa tsy avitra tsony ka zay fanamafisana an'izay adevitra momba ny ery Madagasikara zay satria ny resaka mandeha zany am'izao fotoana zao de hoe hahoana no anavotana an'ireny orinasa zay rehareny malagasy reny député Rastany eny mampalahelo izy satria ery de fa nisy afatramy tena ataoko tamin'ny vonahazo fahaleovatena tsika de efa nisongadina ny comparaison fotsiny de jery fotsiny tsy manao ohatra mako le nosy eto tsika nosy la réunion à Maurice iny département français tsy hidirako fa Maurice tompoko ma-président mahazo vola be dabe amty tourisme ty de tsara peny azy fikojakotsana ny Hermady ery Mauritius satria raha jerena le izy misandrahaka erany sao tontolo sao na makany Londres na makany Australie misy ny azy voafehany tsara de ahoana tsika no ambaka ny ranga zay fotsiny hoe vitany hafa de ahoana tsika no ho ambaka ny sasany raha nandalo aho teo nanana tena nitseretra koa tena mpandendeha nandalo tao amin'ny nanao escale tao Ethiopia Airlines tompoko le izy le tena ahatra kely tao aloha tsika ohatrany tany atsimo le mihinan-tadika rano reny nefa lasa firenena avy tsy latsaka tsy lasa ny zato amin'ny tribunal la APCT tena feny daholo ny azy avy ngeza be daholo ngeza be daholo le avion de tena ahoana tsy ho vitany hafa nefa nitsika ty tsy maintsy safidy hiditra am'izay le lazako ozy anao fitipitimo kely fotsiny fa za tsy hiverina amin'izy rehetrarehetra le voalohany indrindra aloha any tena nahavo azy de zao rehefa mivasata mivandrina rehefa manao zavatra zao tsy vita heritaona ny projet fa mbo tena telo taona efatra taona ihany parapatonga mandany président ndray taona vao mahavita zavatra miova le personnel na miala zao ministre miala koa ny DG nefa ny tena ala miala ny président miova koa ny DG miovaovotry zany mety ray taona roa taona maximum de fa miova ao de tsisy le continuité tsisy fivana zany fa de tena tonga de ina moa ty izy tonga de fa tsisy zavatra projet à long terme zany fa ina nataony CDG ao tsy mitady zay mahasoa le compagnie fa soliarakisy manafosafo an'zay patron anendry azy de zay nitsy fahavazana goavany ao fa androa indray tamy teteza mita gamba zalana atao hoe teteza mita fotsiny ty fa tsy azo fitondrana tsony eo faharoana tahaka zany fa de tsy nahifidy roplanina tompoko tadidiko tsara tena ny teny président tam'ireny hoe tao anatiny ampolo taona izy tsy mbola nisy ohatriny fa napiditrana avion anankaroa le avion vidiny nefa le Airbus A340 Airbus efa navelan'ny frantsay fa fantanandro fotsiny teno kozidra lahy tadatoana any ahoana io mbo hoany aminay nanaovana réception be mihitsy tsy azo itedavam-bola tsony motera efatra isaka tsy fatako za tsy manana alako ny diso isaka ny telo volana ka sa efa bolana iny soloany motera iny sady lafa mba tsy isy ny accident efatra nefa le izy efa mandany essence be da be raha ohatra ka hoariko ny tomobile raha eriko ny tomobile de zao raha ohatra nareo avy any mba voatra zany hoe karabrosy tarako le sipira golety le avy dingina reny vidina fa tsy mamely frein bovy be tsy afaka mitondra olona firy nefa zao tonga de afa crafteur sy ny anina zao crafteur sy ny sprinter malaza nitsika nefa mbola le tomobile ny olona fakarako teo tokotany kozitsika de andao eo ambarina de fitianana piesy inona fa tsy avitra
tena namono antoka tena namono antoka be mihitsy satria tsy haitsika lisa tena asa na le vola na le any posiny salany na may azy fa tena tsintsiranydipany-kely izy ny laza ao vidina nefa raha ny tena izy a nofana nasinao nofana le izy anakaroa ohatrina niofana raha araka ny androko vao ny asa kely le mandeha de atao perte 2 millions par mois izy io ao anatin'ny taona atao 80 millions tena tsy namokatra tena maty na dara le avion ita nampidirina le avion tsy mamokatra zay tsy mamita vola tena hafa antitra ny tanany tarifo fotsiny nampidirina de lany eo mivolany herimaty aizanao tany le eurobus 767 mbola hofatsika koa mbola navela fotsiny eto tsy nampiasana fa de navela fa reo nampiasana na manambola ohatriny io nge ohatran'ny tokatrano hoe raha za zao businessman raha mpitady vola ave tsy mbo manao étude na marché hoe mahavoa ve sy ny tany rehetrarehetra taova nisy discussion goavana be mihitsiny hoe allo boinina foana no ampidirina satria le boinina fa vao maîtriser-tsika na ny entrain na ny tsoina fa ny rehetrarehetra fa noho n'izy asa na tapitapoka teo fa olana be mihitsy adabo io fa nasa tsy nadretsy lahatra samy izy zao de tena ampidirina ihany de zay nampikolofoka ny herimady io hoe boka ny trosa borikany ihany ny eo mbola tsy lafo a mbola tsy lasa ny trosany ny ofana ny eo mbola atao ihany nefa reo ny fanareo a io litanao eny vaty ny tanandro mipetraka fotsiny sy voarepary etsony fa lafa ny repa ny ofa nefa andrak'izao mbola alo foana de ay zany ny herimady azy any volandeha am'izany anjary am'izany lazako anao fa ny frantsay tamina zonio na lasa Madagasikara ara za sady nazy prima fety be ny frantsay tany hoe lasa afa-dozy izy ro planina fa natao petraka fotsiny natao ina miflaza azy atao hoanina fotsiny ery mbola nisy nanova ihany ety amin'ny tany ty ihany hita hoe tena tsy capable be tena tsy ao niveau tsy ao amin'ny rehetrarehetra tena nametsy mihitsy hoe mba rehefa manao zatra rehefa mba manao vitidina maro mba jery rehetrarehetra daholo izy mba mampandehana izy lasa ntsikofoka tsy lasa ntsikofoka zay ny anina ary rehefa teo rehefa ntsikofoka izy tena nisy vola any herimady nisy volany herimady rehefa nantely izy de nanaovana forceny bac mondial amidy amin'ny entreprise internationale mpanao vola ny apahany de nanaovana appel d'offre de alohana appel d'offre en condition dralao efo daholo ny trosa to nandofa fanjakana malagasy nandoa amin'ny 70 millions d'euros de ndraisy nanao appel d'offre de amin'ny mahavazaha moa tsika olona oui amin'ny vazaha frantsay de natao ny appel d'offre de natao mipasoko adome de lasa ny euro austral ny euro austral rehefa natao teo de hoe izy nazo amin'ny marché fa mitondra vola 45 millions anarenana Madagasikara inona natao fa tena 25 fotsiny vita natao anatin'ny roa taona ary tena 25 millions ara tena zava-doza zavatra tena marina de ty volany knapo sany nalainy taondray atsika malagasy ihany mampalahelo rehefa tsy vita lizy sy ny volany atako hoe mialatsina volany karana zay manambola nanampy azy tao tsy vita lizy dia io le ana fa kofina ndray le herimady de ohatra ny naka volandre mandeha tamin'ny knapo sa io le nanisy problème tamin'ny DG any knapo sa io le nroana sy ny tarina nangalanitra la dossier de président par intérim zao lasa ndreo restaural satria namitako fotsiny inana roa taona izy 25 millions noetiny tsy voaloha le volany tonany io kofina maty io izy zay ny zavatra misy zay ny zavatra misy nafaty be ny tena hoe rera be ny natao tamin'ny fotana mafaty natao tamin'ny herimady tena mivonona mihitsy ary tena hitako hoe eto nge misy olona nianatra nisy olona be tabe amin'ny fitonana na misy ny minisitra tsy ny tany toko ny zavatra manao zavatra zany tena diniana mpatraminy atsipireny inona nefa de tena eto tsy te alala zany fa inona mahafiana posiko tsy rahako izy mandimby hoe sy nietretako hoe zay mandodo eo mitondra mifaisana nefa aiza la lasa nitondra fitondrany ihany zao de tena tsara nkaratra any eo izy de jerevindray ny olana ndray zao nataony tamin'ny hery rajaona mampianina io aéroport le ravinala aéroport na avinala nandanina atao hoe tsy nekeny tsy ny réceptionné andrala tsy nekeny ty fitonana ty ndray tanao le tsisy continuité d'état fa izy zatra le hoe nisy kolokolo nazahoanany io onao 200 tohatra hoe 200 millions d'euros nanaovana tsy ekendrala fa hoe
nakazabo volo nany apelitao fa misy kolokolo sy ny tariny de eo io afarotaona zao izy tokony amokatra vola nirymady ato fa tokony apiditra mitady vola ny ato io tsy vitavita koa sa volan'ny ramotsika sady tsy marina zany trosa aloha foana losany herymady sy ny rehetrarehetra amin'ny compagnie trano nefa tsy mifonctionne tanao tena hoe mampety tsy haitsika kory mana zany nefa tena misy olana be amin'izao fotoana zao satria ny amo sankisanky teo aloha nisy nitenikely tamin'io atery amin'ny tamin'ny 20 février hoe tsy nampiasany olo niariny io fa misy problème be hoe ny apelitao franc misy kolokolo mbola atao mbola andrasina hatramin'izao ny enquête parlementaire hoe alefaka enquête parlementaire ijerena an'izay zavatra tsy mantsara io efa rotaona ve ny enquête taona nona tonga de tsy alefa nona ny compagnie hafa tonga de alefa ny enquête parlementaire fa rehefa tena amin'ny zavatra tena manotoana drala stand by tsy mantao fa tena zavatra mampalahelo de ahoana mipetraka tamin'iny de hoe nisy sankisanky tamin'ny 20 février ato eo de ny tena hoe ngamba za lakio alajery tsotro ngamba tsy nety olokona orange andre de tsy nanaiky veseny ola hoe zay nanao an'io fa tsy raha zao ty mety zay ny ola sankisanky ny fa tsy hoe azo ka zao ny tena olana tato efa nivory efa fatany eran'izao tontolo zao misy an'le hoe misy an'le fikambanana fanatao fivoriana teto a Madagasikara ny fivoriana momba an'io aéroport io de misy olana be satria efa natao fa fatany eran'izao tontolo zao nation io de misy an'le le fikambanana fivoriana moa nataony anarany tao natao hoe aviadev hoe aviation développement afa mahalala ny fisin'io rafinala io nefa tsy mifonctionne niady ry zareo fa manina tsy alefa de tsy fatako misy an'izay problème zao ohatra fotsiny zao tamin'ny anina naza pénalisé zao tsika indray ny eo amin'ny aéroport satria nahoana le aéroport efa terikely ao tena tery de tery vao tonga ny test PCR le hoan'ny arrivé aloha iny raisina voalohany ny avion tonga hitany hoe ny avion eo amin'ny adiny hoe mouvement eto Madagasikara rehefa mipetraka ao le test PCR tsy vita vetivety adiny roa na adiny telo le lasa iny lasa zany le manao test PCR de rehefa vita le arrivé iny ho andridray raisina ny départ misy fotoana very adiny firy eo isaka tonga eto Madagasikara de zao mipénaliser ny olona ireny aéroport tsika satria le avion nge rehefa hiala eto Madagasikara de tena tonga fa misy lerany daholo za zao isaka mandeha misy tara avion eny de mandeha lasa tany Hong Kong zay tara le avion zay nefa mankody aty Madagasikara nandeha ery Mauritius tara nisy fotoana be da be tena charge be ny lafo be ny mipihany daholo ny frenesy rehetrarehetra nefa important iny avion iny tompoko rehefa tonga eto Madagasikara tsy ohatran'ny tsika fa tonga de efa programmé mety ho any Amerika mety ho any Australie ny avion rehefa tonga any Paris na rehefa tonga any amin'ny destination tongavany de misy fahatarahany be da be satria le olo eo fa miandry le voyage igny andeha en voyage d'affaires tena important misy raha ty io voa Madagasikara lasa very adiny roa adiny telo zany tsika ny avion retard isaka mandeha ho vaty eo de miadala be tsika fa fatany olona le nataoko ty fatany aviadev ty efa fatany olona fotsiny eo maninona tsy sokafana angana satria fa malalaka prévu anaovana an'izany misy sala firy tiany any arrivé tiany départ fa de mbola ao amin'le zavatra teriterikely tena le ovaty taloha ihany de misy fahavoazana goavana be oatsika tena hoe aona ry ty malagasy ty tsy mbo bany tena ohatra hoe mbo compétitif mbo ohatra nijerena hoe ny any averinako ihany vitany hafa ve de mbo tsy vitanao ary atsika fa firy ihany d'existence ateo tsy ny tany fa de tena lasa ohatran'ny fanaovana foot ohatra fanaovana baolina ihany izy ty ngamba izy tena mampalahelo mampalahelo tena mampalahelo ny zavatra any tamin'ny fivoriana teo moa natao fivoriana tamin'ny virtuel nataondrareo azy le aviadev de ary io aéroport io nefa misy actionnaire be da be mikambanao misy ny aéroport ny Ravinala international misy ny Colas misy 10 zay ny fikambanana tompony io tomponao de tsy afaka miklasa fa coincé vola tokony hiditra apahano atsika
de tena ohatran'izay de tena saina ataoko hoe oaiza ihany tia fa tena itsikofoka tena ho amidy sanga amin'ny objectif andralahy de ho amidy ampanambola andreo ohatran'ny orinasa angezabe zay mandeha eto amintsika na njeramasy ny tany hermady ho amidy angamba zay ny bioantrareo de mody arirarira ny orestral te fa tsy tadizandray nanao azy eo na ny vola itsehana ara fa tsisy tsony aka vola amizandray ary akankinapsa fa efa nataony orestral volatsika eto Madagasikara ny vola hoanina ary vola mpandrosoana amin'ny firenena ara fa tena tsy mahita de mbola atao aizy ihany fa tena antsara tsika mialatsiny amin'ny zavatra rehetrarehetra fa zay ny zava-misy tsy hoe tsy fitiavan'izy tsy fitiavana président fa apitsa mba azavana ny mpiaramonina atsika azavana amin'ny vahoaka rehetrarehetra mba halala ny zava-misy fa mampalahelo raha ianao manko ny tena fotsiny hoe niondray n'le mpanohatra adaladala mpitolo non tsy mpanohatra mpitolo fa ny anjarantsika aloha eto tsika tsy aka amin'ny fitonany aloha ety ny azy parapatonga ny mandazy avy tany any azy eo antsara ny vahoaka raha mbola itondre mandeha de antsara mbola fidy azy raha ito izy fa antsara ny vahoaka mampalala fotsiny tsika fa rehefa tonga fotsiny tsika amin'ny fotoan'androny eo am'izay tsika mipetraka satria raha tsika zao natao hoe mpanohatra mpitolo de anao grevy de iady amin'ny polisy gendarme rehetrarehetra hamono olona be da be anao pionazy mpitsoana avy magasin olona mbola mirehefarehefa tany tamin'ny taona 2000 tamin'ny andro mifampanjaka zany hoe aka fitonana de mifamono miady sy ny tany zao fa moderna tompoka andratsika mpanajana antsika Andriamanitra tsy andra andratsika lizy engo ny vahoaka anjaranao trafika ena mahery anjaranareo mieritreritra marina ve inona ny zavatra misy miaina eto amin'ny ty malagasy malalatsika fa de zay aloha takazay te mpana maharary fo mihitsy hoe zavatra tokony natao ionona zany rina teo hoe mbola mivoaka andray ary iny voatsy sobe da be sy ny tany mipasapasaka avy eo rehefa tsy hitanao zy atao azy maninona tsy mena miaramila nantatsaka lacrymogène reny maninona raha sena mitandraka le général be da be totoana mena depoana grady fotsiny eo asa visaka misy valamina exploité de anamavotana antsika amin'ny firenena misy vola zany zao solution bois de rose amidio fotsiny no ankana nio anjay misy anaovana lizy anavotana amin'ny fampianarana zao tena mampalahelo be ny karamany flamme ny fitsarana nina moa ny anina mibaka ny vacation tsy volo mpianatra tena misy eo zao fatany olo hoe andalo eo to akitanao akoatra mantsona ao tokotany eo misy tena ray aman-dreny hoe andalo eo raha sy tany fa tena tsy mandely ny janako afaka misezitela tsy avelan'olona hiditra nefa tsy any amin'ny arrondissement misy azy fa tena ohatr'izany daholo hoe raha misy ankizy telo okare tompoko ajanona aloha fampianarana am'izao ny ampianarana zany fa ny hoanina ary ty tsita ny akapiasa 50% ny olona nefa tratran'izany daholo tsy hitako zay tsy mikaikaika fa de anjara tsika fa de ory fanjakano miasy vonjy anao de jery zay solution matonareo napetraka ao matona ohatra ny ray aman-dreny ataony tokantrano ihany ihany zanaka ihany nianatra fa ty firenentsika ty meko raha afaka folo taona angambany na afaka tena 20 taona de firenena bato satria efa lasa tsy mianatra aby ny olona tsisy intellect vitsivitsy olona zay manakatao sisa afaka manao fianarana mitondra Madagasikara fa ty firenena ty lasa firenena dondrina afaka 10 taona fijereko azy na 20 taona satria amin'ny génération izy ireo fa mitondra mitokantrano tsirairay aby zay ry tompoko lizy fa tena zava-dehibe mihitsy zay fa ny fotoana mandeha ny adevitra mbola maro no resantsika satria resaka le atsirabe zay rehefa aveo miaraka amin'ny namana rinana be mananjara ihany ny amarana antsika azy angambany de hoe satria resaka amin'ny député Rastany fa mana zavatra ambara betsaka ianao sady isotra ny vahoaka no ilainy zay fampahirezana zay satria mozatra ny vidim-piainana amin'izao fotoana zao député Rastany mozatra ny vidim-piainana lizy amin'izao fotoana zao nefa lizy nataokany hoe miakina amin'ny tena miperaka hoe raha ohatra te hibana sy hidioka amin'ny zavatra mora sy fiadanana de okare tompoka fa name solution ngeza be teto tsy ivelana kiso ny famokarana tena asa ataoko tao ny première ao ny zavatra voalohany indrindra lara-pahamena rehefa be mivokatra na io vary miakatra be ary lasa midina be zay nataokana hoe ny ohatra amin'ny cimenterie tsisy afaka tsy olo sima zao eto sy tiana anaovana amin'ny prix nefa nazako ny tambory taona ny isina 30 000 amin'ny volatsika raha misy olo ciment tsirairay
eraka ny région Isinana ciment. isinana ciment zay zavatra io tsisy zavatra exportena fa ny pouzolanina ny tamanga vato misy eto amintsika inona ny zavatra izina lafaoro ngeza be fotsiny atao fanjakana de efa vita io lalana azo atao béton armé vita io ohatr'izany ko vary raha mbola tsy afale solution fa meko teo fa tsy vaniko eto no natao heritaona anketsika heritaona tompamfikasana rotaona fotsiny de efa enka voky ny olona fa raha mbola tsena tsisy zay tsisy zay rehetrarehetra hoentina nkitahatany ohatr' zao mbola pure nohatr' zao ary ifamono eto atsika mianakavy ary io mampisy ampangalatra be da be mandainga zay firenena tena mahantra afa tsisy hoana hoe mahafela izy ny sécurité sy ny fandream-pahalemana non ary lolaka na zaonao namana fanirina za zao tsisy hoanina sakafo de atory ohatrano fa hoe angalatra aho tratra de matsy tratra de mbo mihinana ny zanako zay sisy ka tena io moa miakina ny tena programme de ao misy efa napetraka tsirare fa tsy vitanao président jerevo tsara ministre ny agriculture jerevo ministre ny rehetrarehetra ministre famokana chef mamokatra chef manao mitady solution fa misy oranga mivola ampidena amin'ny zavatra tena lara-pahamena fa aza sisy etro zao fa raha zao mitompo aripavitany mandanareo mbola 3 fois na 4 fois zao ny fijereko tena mbola avroenatra zao ny olana amin'ny zavatra amitsika mianakavy ka zay ny zavatra ataoko de apetraka kely angamany amin'ny arrondissement misy ana efa niteny ngama le vary le izy anao niteny namana faniry teo hoe misy vary tena spécial le manda afangariko ny anarany dalo samy menamena aby moa tsika hoe mety rastanko io lasa tsy tary fa hoe misy vary eo mbola olona 5 zao naka rehefa tsy makany eo amin'ny andro satria tsisy fambolena firotrany any amin'ny député Bogosy any Ambohimanarina Tatsadony anana kelikely mbola 5 naka mbola misy le masombolo fa zay eto amin'ny arrondissement zay olona tena tatsa tena mamokatra tongava maka fa meko fo 20 kilao zay fa mahavita oriketsan'olona tsy atao oriketsan'olona 30 mètres carrés ngamba mbola mahavita oriketsan'olona 30 ny amafasana ny zay 20 kilo zay meko 20 kilo tsy vidino tompoko fa mbo anjara brikiko amatatsa mampamboly anazy ny tany za moa andrevotra fa vitatsika dole na menao andrevotra vitatsika na menao sport na menao tatsa aitsika dole natokatra ny any velany afatarana le hoe misy boikely tena mahay misy zavatra fa arelotsy tsika zay tokony capable amin'ny fiainana fa mipetraka ty de valy izy ny olana zay ny olona tena hoe tsy misoratena ohatrany voatavo fa tena olona tena mila fitondra amin'ny firenena ty mila olona tena capable ary malala ny rehetrarehetra amin'ny fitenenako telo hoe raha tsy dahalo ianao tsy mahafedalo ahoana moa natanao stratégie mipaipaika rehetrarehetra fotsiny raha tsy araka anao daholo ny rehetrarehetra zay tompoko raha hitondra firenena fa tsy vitaneny ambola tabatra fotsiny zay ny tany hoe fotsiny ery fa tena ambakany olona ka apetrako afatrako amin'ny mpopo tena misy final mijenanao étude ny terrain tsy manana terrain zay mbo faniriko terrain ny anina zao nafa nataoko terrain ny handball sy volley sy ny tariny eo amin'ny CG zay nanaovana CG zay nazaony mpianatra ny CG ny Sampionanalamanga efa tena tamantahako voalohany rehefa mataoko goudron zany tsy vita tena vola poche daholo nanaovana azy nanaovana goudron 40 fois 20 tena nahazo résultat de sekanao ndray za mbola foty efa tsy lasa teny amin'ny anina satria tsy manana terrain mihitsy ny 2e arrondissement naka kely tao ampopotanana nijery tao de asa natao dralahanao politika ndray satria sendra nisy final ngeza be teo omby de tena le député totra misafika zay tompoko tsy manao politika tsy nenay teo zao nanaovanay propagande tsy anao propagande fa ny tany mbo nipetrahako fotsiny mbo tena hoe navitany sekamboatra n'le terrain ngeza be ataoko tena hoe manaraka norme ory nefa nangatahako taratasy hoe mile taratasy nio io nareo misy sikambanana eo nareo ndray aman-dreny mioana anatiny efa tena 3 volana amin'ny tena an'izay satria raha ohatra manao tena atao politicienne olona hoe io raha tsany fa manao misy bulle misy terrassement ataoko misy zavatra rehetrarehetra de hoe afa velony vita tsy anao nge ty fanay de misy taratasy hoetiko tena amin'ny ambara tonga manaraka ny zavatra procédure tokony atao de ataoko rehefa tsy anao misy ray mangeny mangataka hoe mba ataovy ty lalana ty efa nataoko ihany ta propagande fa ty lalana jetsy nataon'olona atrambo zay hatramin'ny isan'ny république tena 7 taona 10 taona afaty ako any le terrain rehefa tsy manao izy tena mamny tokony roatsy hoe any fa ho ataoko any le terrain rehefa tsy tonga le taratasy ohatran'izay koa ny any avaratra katso ohatran'izay zavatra be da be zay député
tsy natao nana nanao lalàna nefa kosa tsy mijerahatra tafa sy mipetraka sy mbo vitanao mitady financement anao misy ohatra ny financement CLD mifantsakana misy maka am'zay olona rehetrarehetra ty mbo misy projet atao akoatran'zay mba nananao mbo vita toizy ka be da be za tsy teny fa efa maro de maro ny zavatra vitako za tsy mboeta mila miteny hoe zany communication be io le tsodrano vahoaka zay mahalala tsodrano anao Andriamanitra koa mamy mbo zaza tateraka daholo na ny zavatra ataoko fa tsy hitany hoe manao zavatra kely ohatry zao de tena taoko erahoera tsy zany nindrasy tany tompoko fa tena hoe malahelo amin'ny fireneko firenena tokony lasa lava manana fambolena manana rano manana vatsoa manana ranomasina manana rehetrarehetra de ahoana moa tsika nikisitra ohatry zao tsy arary ny foanao namana faniry ahoana moa tsy lasa tsika kisitra fa zany ataoko hoe raha filoha mahay mijery tena mahay mitondra ohatra ny baolina ihany hoe mijery le sélection ty ny tena mahay ty ministre tena ohatra zao miaraka aminy za mamia telo taona ihany amio anay mpanohatra fa tena anampy sy mifandrotro any mianaka azy satria niteneniny teo hoe sa mana maha izy azy ny député sa mana izy any rodobe mpanoha mio anay fa tena mametoko tena hoe nisy niteny resakely so de tsy vita ka ahoana ohatry zao non fa zava vitatsika io rangaha tena zay ny zavatra petraka fa tena marary loatra le manjoa malagatsika ndany anao mo makeny amin'ny hôpitaly fa miorikoditra anao misy maty tena hoe tena tsy atao scanner fa tena nefa urgence zay nangatahako mafy amin'ny fitonany hoe ao amin'ny urgence tompoko aza miandry scanner miandry vola sy ny tariny fa tsabolo le olona rehefa mivoakatro azy hita eo zay rano natazominao ny karapanolo nano ndanao mbo makao fa tena mamporikoditra isaka ny hôpitaly tena mampalahelo te mampalahelo fa rehefa tonga anao accident na de fa mato azy raha tsisy vola ao mbola misy mivatra de vitra vatra ny tambarinay petraka ny kara tsy anoatra raha maty nefa maty ihany fa mampalahelo fa amin'ny urgence tompoko mbo miangavy ary fitondram-panjakana olombelona taka ny zanakao olombelona taka ny anabavinao olombelona taka ny vadinao mba tsabory atsika aloha mba tsabory fa tena zavatra tena zavatra tsy azo anoarina zay mbo fiangaviko re tompoko fa de fandalovana moa ty eto tsy ny tariny de mbo manafatrafatra foana fa mialatsiny ary mialatsiny am'zay hoe tafitoana ny tenina ataoko fa tena hoe fa mila belarina angama ataoko fa tsisy inona tsika tsy manenjika tsy manarina ohatra tamin'izy tany kolakola teo tsisy idirako vie privé anao tompoko za tsy tenina kely ary fa aza ilika aminay amty fotsiny ampanohatra io tena zay kosa aloha mba tsy d'accord ahy nareo manao mifanintsenareo tsy fantako zay ataonareo any rehefa tsisy tsy mety de fialana ona de mipanohatra io hoe asinao makablisa de asambokasamikopy de mody mitapo zay mafinaritra iany ato misaotra betsaka député Rastany vahiny teto fandarantsika député Rastany tsy anao kokoa kely namana sisisa isolana any lavitra rehetra eny ary misaotra atsika lizy zay nangataka zay fa raha maheno ny tingambanareo de fahinareo dolo mivaly rehetrarehetra fantanina fa be loatra lizy de kokoa amin'ny ny ankizy namana any Amerika kokoa ny any France kokoa ny any La Réunion kokoa ny any Londres ary indrindra fa tsika eto Madagasikara ary ny teny za député any deuxième satria eto mipetraka eto any nana fa nanomboka nianatra teny akatso de fa eto de fa lasa zanatany de kokoa na any vakina karatra manoto fa isaka ny teny hoe de mahafinaritra nera nga ataovy le barazy raha ianao ny ohatry zao eny io rehefa lahatra Andriamanitra rehefa tsara tsodrana ngo de tonga amin'ny tanjony indrina daholo fa de kokoa tsika mianakavy samy ambin'Andriamanitra ingany mbo ivava mbo iova tena zavatra tena hoe tsisy olona parfait to tany fa mbo mesaka tsika ho parfait de mbo ambin'Andriamanitra am'izay Andriamanitra misy aza dignany fa misy mijery atsika fa de kokoa ambin'Andriamanitra avy atsika mianakavy sotra tompoko eny tompoko misaotra ny député Randrena Sositany Salasitsika na député Rastany amin'ny fahafantarantsika azy avy eo amboribory tany faharoa nitondran'izay famelabelara-kevitra resadresaka mahafinaritra zay ndresahana teto ny tontolo ny baolina kitra ny bary ndresahana teto ny actualité zay malaza am'izao fotoana zao lalovana kely moa zany ndresahana teto ihany koa ny resaka hermady dia ny resadresaka vitipenina sy ny famokarana moa zany rehefa miaraka amin'ny député Rastany zay ho no mahafa ny ty miara-manonjitsika ty mbola verimberina foana fa misy karazana hevitra maro voizina sy resahana tsy de hoe manohitra tsika de hitantarany anina rehetrarehetra foana de itsikera ataotsika zany satria zany no asan'ny fanoherana zany no ilaina tsika mpanohitra fa misy hatrany nefa lay fanomezana
am'raky ny fahitanany hoe zao ny zava-misy eto anivon'ny firenena de zao mba tokony ho atao amin'io satria mahatsiaro tsika indraindray hoe tena reraka le vahoaka dia mba mitondra an'izay hevitra azo entin'izay ihany ny mpanohatra hoe zao anaovana an'io na de fantatra raha fa tsy ho vita le fanjakana koa nge le izy tsy ho vita misy le izy ary rehefa tsy ho vita amin'ny fanjakana zay le izy de miandratsika eo amin'ny fanoherana ho tonga eo amin'ny fanjakana any amin'ny repoblika fahadimy zay solution efomentsika zao zany hoe de raha vao any no lalam-panorenan'io amboary ny mahakasika ity ACC sy ny rehetrarehetra ndao irosy any amin'ny repoblika fahadimy tsika fa izany no ilain'ny firenena am'izao fotoana zao tokolasy toko vavy nefa nlesahana ito ny hoe misy zavatra ny Antsirabe any ho karakarainy ny mpanohatra ny RMDM zany dia hitondra amin'ny fehi-kevitra izy ao renivohitra vakinakaratra ka CDA vato fotsiny no anatanterahana an'izany ao anaty trano zany tsika no iresaka amin'izay fotoana zay resaka ataotsika ao anaty trano zay hitondrana amin'ny fehi-kevitry ny mpanohatra dia etsona ny vahoaka an'Antsirabe maro be ho tonga hieno izany efa tsy ao anatin'ny amentsika to place toko vavy no izany tsy voarara mihitsy no faneho-kevitra anatin'izany indrindra ao anaty trano miditsika no manao an'izany faneho-kevitra zany ary hiresahana amin'izay feonabe mpanohatra tahak'izay efa natao teo bypassy tamin'ny fa 3 sy ny fa 4 ny volana Jolay zay nahafahana naka aniny fehi-kevitra zay ho resahana amintsika any Antsirabe iny izany zany dia zava-dehibe no ahafahantsika manatrika an'izany zava-dehibe ihany koa satria dia hiresaka raharaham-pirenena zay tokony ho tsara ho fantatsika ny fanoherana amin'ny alalan'ny RMDM zay efa tonga ny toerana ary voatsela akory izay ora vitsivitsy no nanao ny fanetanana mikasika ity hetsika lehibe any Antsirabe ity ny jeune RMDM zay efa any toerana ihany koa manampy ao anatin'izay fanomanana ny hetsika lehibe izay na zany na tsy zany aza nefa dia misy ireo azo lazaina hoe marary andoha mihitsiny am'izay fihetsika hoe inona ny resahan'ny mpanohatra makaiza ny tongotry ny mpanohatra makaiza ny mason'ny mpanohatra de sahiran-tsaina mihitsy ilay fitondrana sy le mpanohana an'le fitondrana nefitsika amina toerana mihidy Rina Rabemananjara no andeha no haneho hevitra tamin'ny toerana zany tsika zay nangatahantsika hoe aleo zahay tamin'ny volana Novambra hitsofoka ato amin'ny toerany Magro Antsirabe de tsy navela niditra tao ny mpanohatra tsarotsika tsara zay fotoana zay tamin'ny herintaona izao ndray tsika hiditra tao amin'ny toerana midy de efa mandeha indray ny adevitra samy hafa tsy de tokony nisy ilaina lafin-javatra ohatran'izany fa tokony hipetraka anatin'ny filaminana sisy vangana korotana famakina fehi-kevitra anie no vakiny vava no miresaka ho an'ny vahoaka zao tokoa ny fiainan'ny firenena takiny zao ataotsika atao miara-manonjay zao de inona ny tokony atahorana fitonam-panjakana amin'izany any toerana fa ngata amin'ny mpanohatra tonga tamin'ny volana Novambra ngata nisy magasin vaky ngata nisy fiarakodia simba ary ngata nisy tranon'olona zay nyrobaina ohatra tsy kolotsain'ny mpanohatra zany ary endry ny mpanohitra amin'ny alalan'ny RMDM ary endry ihany koa ny antokotiko Madagasikara miatrika an'izay fomba fanoherana zay fa tsy tahaka ny fomba fanoherana ny tanterahanareo tamin'ny 2012 aza ny culture anareo sy ny pratika anareo zay mitondra am'izao fotoana zay avy nanohitra no eritreretinareo fa culture sy pratika politika ny aty anivon'ny fanoherana am'izao fotoana zao io zay efa mandeha indray ndresadresaka any dao ndray fa iantsoantso olona ery am'izany université vaovao eny an'izany piste vato fotsy zany anao ineny hatram'izay nareo tsy nilaza ny hevitrareo milaza amin'ny fampantroana ny tenenareo fa misy fampantroana ao Antsirabe tsy niresaka nareo hatram'izay nanao tatitra ny solombavam-bahoaka an'Antsirabe député Michel avako aby sy ny député José no samy affronté miresaka amin'ny vahoaka manao tatitra fa ianareo tsy manao an'izany de arahapitso ny mpanohatra hilaza sy hamaky ny fehi-kevitra de iny koa ianareo fa hoe mba hanao zavatra arahapitso fa inona le tianareo atao mba resao mazava le izy fa naninona tsy natao zany hatram'izay fa maninona rehefa hanao mpanohatra de mieritreritra fa hanao de ety amina toerana tsy midy ny eritreretinareo an'izany nandray le fotom-pisainana tena eritreretina foana hoe le mpanohatra ve no problème tena misakana fampantroana ve le mpanohatra nefa zahay mbola amin'ny radio no miteny ny mpanohatra amina toerana midy no maneho hevitra
de inona fampandroana fa nga mpanohatra mandray akatra de manoratra décret tsy manoratra décret izy tompoko fa nga izy mandray akatra de manao nomination sy manao abrogation fa nga izy no manao ny marché public rehetrarehetra io sy mahazo marché rehetrarehetra mandeha amin'ny tsy lalana io tsy ny avaty amin'ny fanoherana zany tsy manana fahefana akoatry ny hevitry ny mpanohatra zay ny fahefana tokony anananay ary ao anatin'ilay loi 2011-03 tokony hiasan'ny mpanohatra tsy menareo iasanay décret d'application fa taingenanareo lalàna vaovao ndray mba hahafahanareo manao bricolage na opposition hanao merci anareo eo anivon'ny assemblée nationale ka zay le izy hoe maninona no miasa manohitra amin'ny mpanohatra le fitondram-panjakana fa tsy miasa mitondra fampandrosoana ho an'le firenena raha mety ny zavatra nataonareo tsisy olona marobe menimenina amin'izao fotoana zao ho an'ny mpitondra fanjakana fa matomy teny ny vahoaka matomy joro ny fiarahamonimpirenena matomy teny ny mpanao politika rehetra sy ny antoko politika tsy mety indrindra ianareo ao anaty fitondrana ihany marobe ngeny contestation interne mandeha ao marobe ny frustration ao anatin'ny fitondram-panjakana io ary miteny hoe tena tseritra n'izao netretina voamalinomaliny resaka tamina olona zay nanohany an'ity fitondrana fa tena nitoto tany mihitsy nanenina tongotra matanana hoe tsy ohatran'izao ka ny zavatra netreretina fa tena any amin'ny tsy izy mihitsiny fa tena mameraro ny mpanohatra zay raha mijoro amin'izao fotoana zao zay ange le zavatra nataonareo no ataonay sy resahanay fa tsisy famorona ny adihevitra eto de rehefa hetsika amin'ny mpanohatra hiteno ny mpanohatra hamaky ny fehi-kevitra ny mpanohatra de efa miorokoditra nareo mangozohozy anareo de lasa mamoriporin-javatra hoe ndeha hanao fiantsona olona kely ry fa mba hiresaka zavatra ohatran'izao sinsisy mba mampalahelo tompoko aza-piteny ohatran'izany le fomba fanaovana politika aza rehefa mitany ohatran'izany le izy tsisy nieritreritra'izany mihitsy ohatra zany ny fomba fatao tsy ohatran'izany tompoko tsy ohatran'izany fomba fanaovana politika efa tsy hainareo le fomba fanaovana politika am'le etika de mbola potehanareo le izy eny anivon'lay vahoaka zay tokony hahafantatra satria zay ny ambaran'ny constitution tokony ahafantatra ny vaovao ka tsy ampidirinareo RNM mas TVM ary ny mpanohatrako miresaka izy atao miara-manonjy esorinareo any anatin'ny canal plus esorinareo any amin'ny parabole esorinareo any amin'ny startime mandeha amin'ny satellite résumé mba efa mandeha ny startime amin'ny terrestre raha ny vaovao rentsika rina rabe mananjara fa mbola tsy de la matody lavitra aloha zany fa efa zava-dehibe fa efa misy mahazo zany raha ny vaovao rentsika de tsika zany satria ny accès rehetrarehetra ahafahantsika mizara vaovao dia bloqué daholo amin'izao fotoana zao de lasytsika manatona an'le vahoaka ny fotony de matahotra indray le mpitondra fanjakana de tedavina barana indray vavantsika tsy afaka iresaka ny masotsika tsy afaka hita an'le vahoaka tongotsika tsy afaka andehany amin'le toerana fa fanjakana iny ny ty de anjaranareo mba mieritreritra hoe mba normal ave ny zavatra eritreretinareo atao fa tsika de makahery ny vahoaka Antsirabe ry Narabe Mananjara makahery ny namana zay efa nitoerana amin'izao fotoana zao hiaona amin'ny vahoaka Antsirabe makahery amiko ny mpikatrika tiako Madagasikara zay manao redynamisation amin'izao fotoana zao ary zay mampatahotra an'le fanjakana satria mandeha be le redynamisation an'lay antokotiko Madagasikara efa maka allure mafy izy amin'izao fotoana zao efa ny anatin'le atoko le fitondrana ary tsy mahavita redynamisation na fokotany ray kinona koa moa ny redynamisation vitany eo na mbola fomba hijorony amin'ilay antoko ara mbola tsy moritra tsara na lay plateforme hijorony ara fanipaka ao izy menakavy kinona ny redynamisation vitany eo fa palany anaty FB ny ataonry zareo ministra tsy navita ihany na tsy ohatran'izao zay zany ny fiainanareo kaza ilikilika aty aminay aleo aneo faneho-kevitra malalaka amin'ny mpanohatra ary aleo hitafa amin'ny vahoaka izy fa misy zavatra marobe tokony resana vahoaka malagasy akaherezina atsika ny Antsirabe ry Narabe Mananjara marina tokoa zay namana faniry satria rehefa dinihana tokoa le izy dia lasa ny atao hoe fijerena amin'ny antsipiriany zavatra ataon'ny mpanohatra no mamaika ny mpitondra amin'izao fotoana zao inona indray no ataon'ireo ho aizandray inona indray no ataony ao Antsirabe ao fa maninona no any Antsirabe
ko any Tsirabe no tiany mpanohatra ko mbola ho avy koa ny amin'ny toerana hafa ary la izy anie tsy misy hoe zavatra fempenina zavatra tenenina eo fa raha hoe ny anio zao ny ao Antsirabe raka ny teneniny faniry teo de tenenina mazava eto tsisy afenina zany anao redynamisation ny tiako Madagasikara ny team anio ao Antsirabe ao izany ny redynamisation izay efa natao ombenombeny izy io ary ilainy zay ary zay mahatoky politika ny tiako Madagasikara tsy mba rony atoko mpanao barofo rony tsy mba rony atoko hoe manao hoe zay saipatany rony fa zany hoe tiako Madagasikara zany hatramin'izay efa nafatarana azy dia atoko miaina tsara ao anatina foto-kevitra ary atoko ara-dalàna ihany koa alohan'izay rehetrarehetra izay atoko ihany koa izay efa voasedra atoko manana foto-kevitra araka ny nambarantsika teo ary atoko manana rafitra mazava tsara manana mpitantana azy manana mpikatroka ary mipetrapetraka tsara mihitsy ny momba an'izany atoko tiako Madagasikara zany ary manana tanjona ny tanjona de ninona moa zany fa ny hoe ny fampandrosoana any Madagasikara satria matoa mitsangana ny atoko dia anao politika ny dikan'izay matoa mitsangana ny atoko anankiray dia mikatsaka ny aka-fahefana ny dikan'izay raha ohatra izy ka mbola tsy eo amin'ny fahefana zay aloha dia averimberina foana fa sao de tsy fantatry ny sasany mantsy na tsy tadidin'ny sasany hoe inona nataony reto fa ny atao zany de mazava tsara mihitsy ka raha hoany ny atoko tiako Madagasikara ilaina mihitsy ny redynamisation amin'izao fotoana zao na nolona ny fotoana izay efa ny fandimbiasa ny fandimby atao anatin'ny taona maro zay nisehoana zavatra maro teto amin'ny firenena dia ilaina ny redynamisation satria atoko tena hoe velona ary hitondra anjara biriky amin'ny fampandrosoana ny firenena izany atoko tiako Madagasikara izany kinona ny olana inona makararentony sasany raha ohatra ka anao redynamisation team redynamisation zany zavatra ao anatina atao hoe raha tokantrano ny atoko zany ary hoan'ny izay hoe maniry te hiditra ty mavy midira ao anatin'ny tiako Madagasikara fa ao zany no azahoana an'izay hoe foto-kevitra mitombona sy foto-kevitra mety amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara ka raha ohatra ny sasany andany andro hoe anohatra mpanohatra andany andro hitsikilo sy aza mitsikilo fa tonga de mijereva mihitsy tsisy olana mihitsy zany satria resaka mahasoa ny firenena ary ny zavatra tsapa araka ny tenen'ny faniry teo misy ane ny olona sasany zay tena hoe nanentsika ny tiako Madagasikara nanentsika ny RMDM tamin'ny fotoanandro zany fa amin'izao fotoana zao tena atao hoe raha fiarakodia dia tena nanao hoe tena créenao tena niemitra kely aloha dia avy eo nakabana kely nandinika dia resy lahatra dia lasa nakaty amin'ny tiako Madagasikara izany na nakaty amin'ny RMDM io satria ny RMDM moa zany rodobe ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara ary ny tiako Madagasikara ao anatiny resy lahatra tamin'ilay foto-kevitra resy lahatra tamin'izay zavatra anseho dia manamafy an'izay eo anivon'ny tiako Madagasikara izay ka ny fanamariana ny hitan'ny Besanmar dia ny hoe raha ohatra ny mpitondra zany na azy atoko eo anivon'ny fitondrana hoe anapa-kevitra hoe inona ny tokony atao dia atsarao ny fiainam-pirenena atsarao ny fiainam-bahoaka atsarao ny fiainan'ny Madagasikara ray manontolo atsarao ny fiainan'ny malagasy satria izany natonga anareo eo amin'io toeran'io ny akoatran'ny izay zany dia raha ohatra nareo hoe anao zavatra hafa
hoe hijery ny ataony tiako Madagasikara ndeha anensika ny aty amin'izay programa isan-karazany aperaky ny tiako Madagasikara dia reny koa aloha vao mainka mampahazo aina ny mpanohatra sy ny aty anivon'ny tiako Madagasikara satria matoa ianao zany enjehana sy tsikeraina dia any aloha hatrany ary tsy midika mihitsy zany raha ny aty anivon'ny fanoherana hoe hitondra hoe ohatrany hoe fakivinana ohatrany fa vao mainka ara mahatonga ny fahavononana ao anatin'izay rehetrarehetra izay ka dia fanamafisana moa zany fa hoan'ny ao Antsirabe hoan'ny aty anio ity dia tongava mavitrika hiatrika ny redynamisation ataony tiako Madagasikara ary hoan'ny Rapitso dia tongava mavitrika ihany koa hiatrika ny famakina ny feikevitry ny RMDM izay tena andrasan'ny any Antsirabe tokoa amin'izao fotoana izao. Zany Antsirabe zany manana ny maizy azy zany na eo amin'ny lafin'ny tontolo politika zany raha tsy resaka afaka tsy ny tiako Madagasikara isika indrindrandrindra ny resaka toe-karena dia manana ny maizy azy ity renivohitry Vakinakaratra ity. Izay ny momba an'iny fa mba tiana asiana resaka kely ihany koa ety mpamaraparanana aloha zany ny momba ny hoe fivoriana Assemblée générale ho ataon'ny firenena mikambana rehefa tonga ny volana septembre tahaka an'izao dia miatrika ny fivoriana ny Assemblée générale izany hoe firenena mikambana zany. Fatatsika tsara ny Nations Unies fa io zany ny rafitra ngeza be eto ambonin'ny tany taorian'ny fiafaran'ny ady lehibe faharoa ireny dia io Nations Unies no rafitra lehibe ary ao anatin'io avokoa ny rafitra maro isan-karazany mikarakara ny momba ny asa, mikarakara ny vehivavy, ny resaka fitsarana, ny momba ny banky, ny famatsim-bola ao anatin'io Nations Unies ary ny firenena izay mpikambana ao anatiny anisan'izany Madagasikara dia atao hoe manana ny zofeno ao anatin'izay rafitra angeza be izay fa zao ny tena tsara amafisana rehefa tsy mahay ny mpitatana ao amin'ilay firenena tsy mahay mandresy lahatra na maivana ny atao hoe bagazy dia atao hoe sahirana amin'ny fahazahoana tombotsoa ao anatin'izany fikambanana raisam-pirenena izany. Inona ny antony? Misy firenena tompoka mbola mahazo vola betsaka lavitra noho i Madagasikara amin'ny resaka hoe famatsim-bola. Zay zany zao dia efa mampieritreritra hoe fa maninona ny misy an'izay nefa dia hoe samy firenena sahiran'izao ihany samy andeha atao hoe samy firenena ty Afrika raha hoe ny kontinantany Afrika no raisitsika fa misy firenena afrikana mahazo fanampiana be lavitra noho i Madagasikara amin'izao fotoana izao. Zay ny zava-misy aloha dia mipetraka amin'ny fanontaniana hoe maninona isika no atao hoe tena sahirana ao anatin'izay rehetrarehetra izay satria ny fihetsika sy ny zava-nisy teto Madagasikara taoriana ny 7 dia fantatry ny olona amin'ny atsipiriany ka raha ohatra ianao zany atao hoe maneho ny hoe fidirana indray ao anatin'ny sehatra raisam-pirenena efa nekena fidirana Madagasikara ao anatin'ny sehatra raisam-pirenena matoa misy ny atao hoe fifandraisana ara-diplomatika sy fanaovan-tsony etseroa efa nisy zay fa ny sehatra raisam-pirenena tompoko dia mbola mitady zavatra misy kokoa eo anivon'ny tompona ndraikitra mpitatana ho an'ny eto Madagasikara. Inona zavatra tadiaviny any velany any dia ataovy mangarahara ny fitatanana ny firenena ajao ny demokrasia ajaina araka ny tena izy ajao ny zon'olombelona azavela azovahana ny kolikoly reny resaka hoe bonne gouvernance sy ny état de droit reny moa reny foana no miverimberina ao anatin'izay rehetrarehetra izay ka raha ohatra zany zao ty fivoriana Assemblée générale Nations Unies amin'ny ity indray mitoraka ity dia andehan'ny fahenina amin'ny fitopolo izy io satria atsika eto miara-manonja omena ihany koa izay zavatra tokony ho fatatsika akoatran'ny hoe famakafakana andehan'ny fahenina amin'ny fitopolo izy io anomboka ny 24 septembre 2024 ary ny tena hoe adihevitra na ny débat dia manomboka ny 2020 ka hatramin'ny 17 septembre 2024 zany izy io izavy no mandray anjara
Madagasikara ao anatin'izay rehetrarehetra izay misy eo amin'ny chef d'État 320 raha vao miteny hoe chef d'État tsika dia filoham-pirenena zany ary misy chef de gouvernement na prime ministre zany eo amin'ny 520 dia misy 920 manaraka amin'ny resaka hoe message vidéo zany ka ho an'ny firenena izay ao anatin'ny firenena mikamy zany dia tsy manao ambanin-javatra amin'io raha io. Inona no atao hoe ordre du jour? Ny ordre du jour ao anatin'izany dia resaka hoe fampandrosoana maharitra, développement durable, resaka ny hoe croissance économique, tafiditra ao ny resaka commerce international, tafiditra ao ny resaka tontolon'ny volana, finance, ny resaka trosa, dette extérieure. Resahanao daholo zany rehetrarehetra zany dia iteny fanontaniana raha hiatrika an'izany fivoriana assemblée générale zany ny mpitondra eto Madagasikara inona no lazainy ao anatin'izay rehetrarehetra izay raha hoe fanambarantsika teo ny resaka ordre du jour isika atao miara-manonja atia ny tony fandarany tony dia tsy atao tompotra miony mihitsy fa omena ihany koa tsika bagazy omena ihany koa tsika fahalalana ahafahantsika manaraka an'ilay izy ka rehefa miverina avany ilay izay tompona ndraiky mpanjakana mandeha mivory any dia hoenotsika izay zavatra ho teneniny hoe inona no mba tompontsoa ho an'ny Madagasikara ho an'izany resaka trosa ivelana dette extérieure, inona ny tompontsoa ho an'ny Madagasikara avy amin'iny fivorian'ny firenena mikambana iny momba ny antsoina hoe varotra fanondranana entana mankany ivelana, fampidirana entana, commerce international io, resaka croissance économique, resaka fampandrosoana maharitra sy ny sisa. Zay zany dia ho andrasantsika malagasy indray zay fa raha ohatra aloha ny resaka hoe ny nataony délégation mpitondra malagasy tany a Frantsa no nandrasantsika dia tsy de nisy azo mihitsy aloha zany hatramin'izao fa de resaka Bariany tena bateurna atao anatin'izany rehetrarehetra zany fa raha hoe le tena vokatra mbola tsy nahazo aloha hoe inona ny tena vokatra tao anatin'izany rehetrarehetra zany tonga indray zany ty ny assemblée générale eo anivon'ny firenena mikambana inona no entin'ny mpitondra eto Madagasikara any amin'izany fivoriana zany ary inona no entin'ny mody zay le izy ary rehefa hoe entina mody zay dia mba ho tompontsoan'ny malagasy iray manontolo zany no andrasan'ny Besomaro fa tsy hoe resaka zavatra hafa mihitsy ka manahirana mantsy zavatra hafa no atenain'ny akamaroan'ny olona zany zavatra hafa no mipotra avany dia zay foana ilay manahirana atao amin'ny fiainam-pirenena ankehitriny zany ka mahatonga atsika tsy maintsy tenenina foana hoe tsy maintsy manaraka foantsika ary tsy maintsy manaraka ny fampahalalam-baovao maro lafy na vaovao lazain'izy io dia mila arahantsika fa aza manao an'leo zaranga leo apiako any ty télé ty apiako any ty radio ty fa tena ohatrany tsy hita mihitsy zay fandehany eo ka zay tsy mety zay hoe leo zany tsy mahazo leo satria ny atao ay zany reo taranaka ao arin'ireo raha ohatra ka hoe izay zany no mety fisainan'ny sasatsasany fa tsy mahazo kivy mihitsy sika na inona olana mipetraka ny momba an'izay moa namana faniry momba an'izay hoe assemblée générale andiany fahenina amin'ny 70 eo anivon'ny firenena mikamban'izay tsy maintsy resahana ihany satria raha isy délégation andeha ho any dia andrasana indray zany inona indray ny vokatra hoentiny ihany satria ny olona amin'izao fotoana zao hiatrika an'io 76e session assemblée générale ny Nations Unies io ny fivoriana atao hoe faratapony eo anivon'ny firenena mikambana efa miomakomana daholo ny any amin'ny firenena hafa rehetra any isika malagasy inona no entintsika eo sady hoe hianina amin'ny kabary fotsiny ray dia hiteny hoe zao ny tena maizy azy amin'ny malagasy fa ny andrasanao zany dia tokony hoe lazaina any mihitsy ny tena fahorian'ny malagasy ary mila miteny izay tompona andraikitra eto amin'ny fanjakana hoe tena nisy atao hoe tsy fahombiazana teo amin'ny fitatana
ary izay nefany tena zava-dehibe satria raha masa zany ny mpitondra milaza ny hoe tsy fahombiazana eo amin'ny lafiny zavatra misy eto Madagasikara anatin'ny fitantanana ny firenena. Raha zay zao de mazava tsara l izy ahafahan'ny olona manampy anao fa raha vao izy mbola sarotsaromana mbola hoe zao ny tena maizy azy malagasy sisa de ozy ny olona hoe efa mety zany matetika mantsy amin'ireny kabary atao amin'ny sehatra raisam-pirenena ireny na manafaniry de zao ny zavatra mitranga ary hita aminay amin'ny mampanao gazety zany. Le zavatra lazaina hoe mirantiranty aty Madagasikara hoe mampiavaka amin'ny Madagasikara izay no hoe tenenina fa le zavatra ratsy tsy tenenina ahoana moa no ahafahan'ny olona manampy anao raha ohatra ka tsy teneninao ilay zavatra tsy mety sy ny zavatra ratsy nefa ny olana ao anatin'izay de misy andraikitra ilay mpitondra ao anatin'izay ka tsy te hitenen'izay mivantana izy de mety hoe zavatra hafa mihitsy no teneniny eo de io zany ny olona nivelana milamina zany ny any Madagasikara mety zany ny any Madagasikara ka inona moa zany no atao amin'izany kanefa tsy izay no tena andrazana. Raha hiatrika nytony zany Assemblée Générale ny Nations Unies andeha fahenina 70 itony ny mpitondra eto Madagasikara dia mazava loatra fa misy ny déplacement misy volam-bahoaka zany zay olanina amin'izay déplacement sy antanany délégation makany izay de ny tambon'izay zany no andrasan'ny malagasy hoe inona ary ny vokatra azo avy any raha ny tokony ho izy zany raha mandeha ny délégation malagasy hita eo moa hoe raha andeha de iza de hita eo fa raha ohatra hoe miverina avany de mila tatitra mazava l izy hoe zay indrindra mantsy tia indray zany misy an'ity ary ty mbola fotsiny le teo fa tsy zay indrindra ile teo mbola hoe tao a Frantsa de niona tamin'ny MEDEF de zao fangaty resaka MEDEF ty tena hoe iran'izao tontolo zao de ho hitatsika eo tonga amin'le fitenenana hoe tsika ne manina moa izy teo samy kopy fa mody mitapy moa tsy teneniko betsaka zao fa zany ny resaka mandehany fa dia amaraparantsika namana faniry ianao mbola manakambara le resaka nresantsika teo ihany amin'le hoe zavatra ho tanterahantsika zany any Antsirabe zany reo no mazava-dehibe ny hoe isika ry Narabe Mananjara rehefa manao an'itony fandaharany tony dia arainasa le zavatra resahana zany zay zany zava-dehibe zany tsy hoe etotsika de mitsikera de mitabataba fotsiny de mampirevy vahoaka de mamely fanty samy hafa sy ntsisy eo de manetanetana de faly le olona de mihaino an'iny tsy ohatran'izay le fomba fiasantsika mpanohatra tsy ohatran'izay le zavatra tenenitsika sy ataotsika atao miara-manonja fa misy asa atao mifanaraka an'izany ary anisany ohatra zany zao hoe any atokotika Madagasikara la isehatra lehibe na ohatra na fitaovana dia miasa manaraka an'izany redynamisation resantsika atao anatin'ny fandarana isika de ao anatin'ny fanoherana raha teo koa de miasa manaraka zay le zavatra resantsika reto ny zavatra marobe tsy mety zay ataon'izao fitondrana zao eto amin'ny firenena de miasa manaraka zay lay tontolon'ny fanoherana amin'ny akabeny amin'ny alalan'ny RMDM ohatra zava-dehibe zany donc zany le zavatra resantsika nandritra ny fotoana maro teto le zavatra nampahafantarina antsika nandritra ny fotoana maro teto hoe zao ny tsy fanjariana ara-pitantanana sy ara-pitondrana ataon'ny fitondram-panjakana io ary zao no fampahoriana vahoaka sy fahampahantrana vahoaka ataon'ny fitondram-panjakana io de samy mba mieritreritra ny rehetra hoe mba afaka mijoro kosa amin'ny fotoana tokony hijoroako ary mba manohana ny antso zay ataon'ny fanoherana amin'ny tokony hanoherana sy hijorony de zay zany hoe raha tonga any Antsirabe ny fanoherana amin'ny akabe ny tondra zay fehikevitra zay de mba miomana hieno an'izay ny vahoaka Antsirabe satria betsaka reo lina te hafantatra ny zava-misy marina eto anivon'ny firenena ry Narabe Mananjara ny Hermady zao zava-dehibe amin'ny vahoaka Antsirabe mahafantatra ny tena hevitry mipanohatra amin'ny akabeny mihitsy momba ny Hermady io ary ny Jirama satria Antsirabe ny de zao miaina amin'ny délestage ohatry ny ainany vahoaka rehetra mandrina Madagasikara izy ka manao izy ny tsy mananjo hahafantatra ny fototry ny délestage Antsirabe miaina amina resaka inflation fiakarany vidim-piainana tsy manana pouvoir d'achat mitovy
amin'ny vahoaka malagasy ary potika ny azy ny asa fandrarana même zavatra kely tsotra ary resaka ronono ohatra satria nidina ny orinasa lehibe zay ao Tsirabe ahafahan'izy ireo mba mivarotra ny vokatrany ka maninona izy no rarana maninona izy no sakatsakana na tsy ahafantatra hoe inona marina zao situation zao mitovy amin'ny vahoaka malagasy rehetra mivahoaka Tsirabe fa za sakananareo zay mety manana fahefana androany nefa nitoerana nisanareo tamin'ny omaly dia nanohatra ary nikariko an'izay demokrasia sy fahafahana zay afaka maneho hevitra zay ny tenentsika mandrakariva Rina Rabe Mananjara hoe tsy tonga tampoka tamin'ny seza de nilatsaka nareo de teo hoe élu démocratiquement nareo mbola zany ary mbola adevitra zany satria nisy problème na doublon teto fa mbola fidinana andalambe tompoko nahazo nareo fanjakana tamin'ny 2009 mbola fidinana andalambe niverenareo tamin'ny fanjakana 2018 élection présidentielle anticipée donc mahalala ny lanjan'izany démocratie sy ny fahafahany zany ianareo ka izay fahatsatrareo zay hoe zao ny lanjan'izany aza sakanana zany tsy ho any amin'ny hafa mauvaise foi zany raha ohatra ka mieritreritra reto mpitondra amin'izao fotoana zao fa sakanana ny fahafahan'ny hafa fa ny fahafahan'izy ireo ihany no mendrika sy omena vahana sy omena voninahitra ka zay zany anairana tsy Tsirabe rery ihany satria nambarany Rina Rabe Mananjara teo hoe anomboka ny fampahafantarana zany fehikevitra zany de fa mba miomana zany amin'izao fotoana zao ny any amin'ireo faritra samihafa satria ho lalova ny fanoherana sy ny RMDM zany de zay ny resahantsika hoe tsika ne tsy hoe mampirevolona fotsiny eto de hoe ndao hitabataba de ndao hiresaka de mafaly satria misy fansikely de falifaly sy ny sisa tsy ohatra zay le izy tompoko fa misy asa atao mifanaraka an'izany ary opposition mihetsika manao zavatra mampafantatra ny zava-misy midina ifotony zany foto-kevi-dehibe de mikolokolon'ny antoko tiako Madagasikara zay anisany pile iray ngezabe ao anatin' zany fanoherana zany eto Madagasikara de mahafinaritra aloha tena isorana ianareo zay manaraka satria itsika moa zany amin'ny chaîne nationale zany Rina Rabe Mananjara mahazo atsika daholo Madagasikara rehetra amin'izao fotoana zao amin'ny alalany ty fandarantsika eto amin'ny MBS ity azotsika akony daholo satria misy amin'ny Manakara misy any Fianaratsoa misy any Ambanja misy any Tomasina misy any Nosobe misy any Sambava misy MBS any aiza mahajaika fa teneniko teo misy any Antsiranana Atsirabe maheno atsika izy amin'izao fotoana iresantsika zao Rina Rabe Mananjara misy any Fort Dauphin efa andeha Toliara marobe no mandray atsika any Antsohi marobe zany retoerina zay mandray amin'ny MBS ary mahay amin'izay fantarina ataontsika zay fa mahafinaritra aloha zany satria tsika mitsinjo an'le hoe mety misy any ampiasana mety misy any amin'ny toerana hafa de misy an'izay hoe ndao fa misy amin'ny FB de isoranareo satria matanjaka be ary marobe ny partage ny fandarina miara-manonja zay ataonareo mahatsatra any amin'ny 500 telonjato misy mihoatra randraindray ny partage ataontsika zany dikan'iny mba misy afako mahita an'izay fandarina ataontsika zay any ambadika any akoatran'ny hoe misy fahitanan'izany vatana zava-dehibe zany satria tsy mijanona ao anatin'ilay sehatra ilay réseaux sociaux tsika fa ny objectif de maheno Madagasikara ray manontolo amin'ny zavatra zay resantsika ny amin'ny fahavoazany ty firenena ity ka mila mahafantatra ny vaovao azoro isanandro à temps réel ny vahoaka malagasy de maheno izany isika amin'ny alalan'ny miara-manonja MBS zava-dehibe zany de zay zany mbola iresantsika mandrakariva hoe eo anatrehan'izany de misy asa ataontsika mieno miresaka amin'ny mpiaramonina amintsika hoe zao ny alalan'ity firenena ity adidy lehibe zany satria samiaro an'ity Madagasikara ity tsika satria mieritreritra hoe atsika Madagasikara ary mila sary-piaro isika fa raha tsy deny zao tsika mijoro miaro Madagasikara de mampalahelo raha ny tenin'ny député Rastany teo hoe tena tahorako Madagasikara ozy izy afaka folona 20 taona vita tanteraka zao raha moa mbola sy tonga le folona 20 taona gisitra tsika amin'ny lafiny rehetra mihitsy gisitra fontsika zay no heverina hoe mba tsara ho fantatry ny mpanaraka ny miara-manonja amin'ny ankapobeny mahafinaritra ihany koa ny ezaka ataon'ny RMDM diaspora any ivelany any ny ataon'ireo manohatra any ivelany any
isan'andro dia mitondra foana lay zavatra tsara ho fantatry nyvahoaka malagasy izy ireo ary na sarotra aza ny lalana dia miafronté sa miatrika an'lay fitondram-panjakana takan'izay nataon'ny RMDM diaspora farany teo mpanohatra dia anaovana félicitation raha bravo atsika rehetrarehetra zany satria miara mifamihana antsika miara mifanotra manao ohatra an'izao ho tonga amina tanjona iray eo ampovoany objectif iray eo ampovoany miara-mihetsika zany tsika rehetrarehetra amin'izay fotoan'izay fa tsy avelantsika ho potika tsy avelantsika ho vira virenreto mpitondra reto ary tsy avelantsika ho diso fanantenana sy tsy anana ianterina tsony vahoaka malagasy fa mbola misy mpanohatra endry mbola misy mpanohatra miasa miaro ty tanindrazany ty Rena Arabe Mananjara. Eny ary efa lasa dia lasa ny fotoanantsika maro izay zavatra noresahana teo izay ary dia samy mandray isika mianakavy ary izay moa no tena tanjona ao anatin'izy ity tsy hoe mandray fotsiny ihany koa fa dia misaitsaina ary dia mampiatra n'izay atao hoe mahasoa ao anatin'ny fiainantsika mianakavy. Dia faranatreo ny miara-manonja ny enga teto amin'ny MPS tamin'ity indray mitoraka ity isaorany ianao naharitra hatramin'ny farany ho anao any ampitan'ny ranomasina izay tsy azo adinoana mihitsy ary ho anao ihany koa eto Madagasikara nanaraka an'izany fandarana izany samy ho tahin'Andriamanitra isika ary dia ho amin'ny fotoana manaraka indray veloma tompoko.